Amin'ny fifandriana ivendrana lasa nabambalana no ianantsika amin'izao fotoana izao a. Faly dia faly indray ny tenako a, faly ny foko a. Mihaona aminao eto indray androany, miaraba anao a, natratran'izao andro anio izao. Tafahoana soamantsara eto indray tsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia miaraba anao manokana raha tonga eto ianao androany a. Teteny aho hoe isaorako Andriamanitra raha tonga eto ianao satria fantatro hoe tsy kisendrasendra akory natongavana eto a. Fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao hoe maharetatra amin'ny farany a. Adin'ny ray sasany mahery eo ny rahantsika eto a. Dia fampahery amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mandritra ny adin'ny ray sasany tsika hiaraka eto a. Dia matoky aho fa paheranao tokoa izao fandarazoany, matoky aho fa tsy taka ny hidiranao teto a. No ivahanao eto a amin'ity androany ity raha lasy ny vavimalala. Ka dia maharetatra amin'ny farany a. Ho tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Tsy tapahoanahoana ho azy teto tsika fa tena misy zana tian'Andriamanitra tongavanao. Alleloia. Ary inoko fa raha androany anao tonga eto voalohany a, dia mahoety indray ianao raha-pitso. Dia fampahirety foana tsika ifampitatana ho any an-danitra any. Raha lahatojo ny hiditra voalohany teto androany. Izay hiditra voalohany moa dia efa mahazo tsodrano e. Dia araka ny torotiany tamin'ny sabata mihitsy aho hoe ny vavaka ao raha lahatojo a, hoembena ny anjely, alleloia, ary ny atongavany ny ela, dia ho raisina ny vilia volamena, dia ho ampirehetina ny ditin-kazo-manitra, dia hiakatra ary dia amin'ny anaran'i Jesosy tsy mba ho ela izany vavaka ao izany dia tonga ny amin'Andriamanitra, ary tsy ho ela dia tonga ny vahiny ny hidina. Hiazakazaka amin'ny endrika anao ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavana raha lahatojo amin'izay rehetra fiainanao amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Maharetatra amin'ny farany dia tahin'ny tompo raha lahatojo. Dia mahery isika tsirairay avy. Nanarakaraka azy teo ranabavy Lovilitina, tonga soa Lovilitina, Andoandry, Marijo, Mami, Mampionina, Eliana, ao ihany koa i Filana Rakoto, Lantonirina, Yama, Mami, Kodaleoni, Irikaraka, Razana Monika, Lovilitina, Kataka, Zamina, Artizanay, Berta, Rodinina, tonga soa daholo isika. Tina Rakoto Arzaka, Irikaraka, Angelina, Diamant, Fabiola Zanakandapa, Ranabavy Saondra, Aloe Vera,
ao ihany koa i Gigi Carla $100 Fandray Ritovo tonga soa Berta Koda Leonie Selina Rosemina tonga soa Niana Maheno soa Claude Araveloar soa Ajaska Patitsy tonga soa daholo nambiny Tsomakirinina sy mamiva volazako teo Rahalahalin Asany Apôstôly Sotahandrana Bavy Sotahandrana Bavitsika Erika iny Vatandrana Bavy mihaja Michael Johnson zay vao hita teto zany dia tonga soa mety zay ve fanonona an'le Johnson tsy haiko mety zay ve fanonona azy tahiny tompo i tonga soa ianao fa zay vao hitako teto dia mba hitatra amin'ny farany Zavitsalanao Jean Angelin efa paketo tahiny tompo ao ihany koa Rodine tonga soa daholo tsika rehetrarehetra Tsiry Amboaramiel izy koa mbola tsy voaraba tao eo amin'ny Tsiry Amboaramiel tsika nijanona farany Koda Leonie ina no dika le DBF zavatra mamety tapitapena fotsiny ilay mba hidirana voalohany tahiny tompo deba be feo izy Marizao ao ary tonga soa daholo tsika soa meva tsy Michael Jackson fa Michael Johnson hitako teo tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra tsisy isorana raha latojo fa mendrika anao zany zay mba miditra voalohany mba mahazo an'izay tsodrano zay dia tahiny tompo daholo isika tsirairay avy ary miloha zavatra aloha dia andao tsika metraka amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra andao tsika hivavaka ametraka ity fotoana ity eo am-pilatan'Andriamanitra ka andao ampandrosotsika nanavavitsika Macrine izy no hivavaka fanomboana amin'ity androany ity ametraka amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra dia metsika azy avy hatrany ny fandarana misaotra n'Andriamanitra aloha fa ho anareo izay mbola tsy nahalala manomboka androany tsika dia amin'ny 7 ora sasany hanomboka mbola tara kely any ary tsika androany satria tsy mora le amin'ny folo mivadika amin'ny 7 sasany ny fanomanana isan-karazany ka dia hiainga amin'ny 7 sasany tsika manomboka androany raha mba nytiantsika ry fandarantsika mba hanomboka amin'ny 7 dia amin'ny folo sasany tsika efa ny ampandrina daholo ihany fa tsy mora moa manomana izy ity fa angatantsika amin'Andriamanitra mba ho vitantsika izany dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra andao araka amin'ny ranavavy Macrine tsika anao vavaka fanomboana metraka amin'ny fotoana eo am-pilatan'Andriamanitra tahiny tompo ranavavy Macrine anao ny fitenenana tahiny Jesosy tsika rehetra dia tahiny Jesosy koa pasitera mianakavy mbola faly manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manatrika eto ka tonga ihainao izao tenin'Andriamanitra izao halleluia amen dia raha hivavaka antsika ry havaka hanombohantsika ny fotoana ry Andriamanitra reny masina tsara indrindro mbola misaotra anao zahay Jesosy Kristy tompo fa mbola nafenao tao ambanin'ny latrao zahay Jesosy ka mbola natratra izao fotoana izao Jesosy malalo tsy vitanay izany Jesosy malalo raha tsy ianao nanafinenay Jesosy malalo misaotra dia raha tsy laza sy voninahitra ianao anaranao Jesosy malalo mandrakizay ny halebezan'ny voninahitrinao misaotra tompo malalo ankehitriny Jesosy mamindrafo aminay mamelany helikely nataonay fahotana tamin'ny tontolo androany Jesosy malalo nanota zahay anao ane Jesosy nindrafonao mahavelona ane Jesosy no angatanay ka hidina aminay hijerenay reto Jesosy malalo hanala zay rehetra tsy namboleny tanànao tompo malalo ny ranao velona ikorina amin'ny lohany tsirairay avy ka hatrany am-paladianay Jesosy malalo ary ny fanahy masinao tokoa Jesosy no handory zay rehetra tsy namboleny tanànao hasany faharatsiana rehetra aminay Jesosy malalo misaotra Jesosy malalo misaotra amin'ny indrafonao apetraka finompelan-tananao Jesosy malalo ny fotoananay hihainy teninao zahay Jesosy malalo mahitaeta ny teninao zahay Jesosy malalo reto zahay reto mpaneto tsy mendrika reto ianao ane Jesosy hanendry ny lelan'ny mpanomponao ka ho latsapaka ho fonay tsirairay avy izany teny izany Jesosy malalo ho mpankatoza zahay tsirairay avy Jesosy malalo ny connexionnay Jesosy ianao anefa hitahy ary hiaro an'izany ka tsy ho tapatapaka Jesosy malalo ny namany mbola variana manao asa mandraraha Jesosy malalo hitanao izany anao ane hanalany fahavarambariana anazy Jesosy tonga eto aminao itonga izany hihaino izany teny izany ary namany mbola variana ny tena any amin'izao tontolo izao Jesosy malalo tsy miafiny aminao izy ireny fa haratsiana izy ireny
jesosy tianay izy ireny fa nefa anao ane jesosy haniditra izy ireny amin'ny tady mahazaka mpitiavanao ka tonga ihainao izao teny izao jesosy malalo tianay tsenanao eo amin'ny raha lanitra izy ireny jesosy malalo iaraka aminay reto jesosy mandrafo amin'ny fahotana izy ireo jereo mason'indrafonao izy ireny jesosy malalo apetraka feno am-pelatananao izany vavaka izany tompo malalo anao ane hanositra izay tsirairay avy reto jesosy malalo hampanjaka izany teny izany amin'ny fiainanay ny fanahy masinao apetraka feno am-pelatananao ny fotoana rehetrarehetra jesosy malalo tahio zahay apetraka feno am-pelatananao ny famontenana toroteny ny antsa-tononkalo rehetrarehetra jesosy maro izay tsy voateny ny vavaka jesosy eto anao ane hanatanteraka izany misaotra tompo malalo misaotra amin'ny indrafonao mahavelona dera sy laza sy voninahitra ny anaranao mandrakizay dorie amen. Alleluia. Mankasitraka andranam-bavitsika makirinintsika tao anatin'izay fotoan'izay Andriamanitra manakiripasaomina ny maly fitianarana bavy tahiny Jesosy hatrany dia mareta hatramin'ny farany. Alleluia. Androantsika lavalava ny fotoanantsika mialohan'ny hanomboantsika ny ten'Andriamanitra satria izao nisy fijona vavolombelona ianao antsa-tononkalo aloha tsika dia avy eo misy zavatra anankiray izay mba tiana hoentiny eto dia avy eo iany fijona vavolombelona izay vao hieno hira tsika tsisy famotinana aloha tsika androany izay vao hieno hira izay moa zany ny solon'ny famotinana androany solon'ny famotinana ataon'ny fity dia fijona vavolombelona. Alleluia. Ilaina ny fijona vavolombelona dia tsy isan'andro ary tsika manao an'izany na dia tsy isan'andro ary tsika mijo vavolombelona tady fa misy valim-bavaka raisitsika foana ao amin'Andriamanitra dia maheresitsika tsirairay avy fa aorianan'ny fijona vavolombelona dia hiditra amin'ny hiritsika dia hieno tenin'Andriamanitra. Alleluia. Andao tsika hieno antsa-tononkalo ialana tsiny raha ohatra sendra efa nandeha teto ty tononkalo ty fa maro moa izy ireo dia tsy misy fotoana tsy tadidy hoe dia sady ialana tsiny fa ny connexion aty aminay ry havana dia tena raha ifampiantso aminay nareo dia manana faharetana mihitsy fa ratsiratsy ny connexion aty aminay ny tena marina efa manomboka ny installation fibre aty aminay dia angamba ny apprécier-ndrareo mba hiditra amin'ilay fibre daholo dia lasa ratsy ilay connexion amin'ilay tsy fibre ka dia miraikitra ny connexion fa dia ilana tsiny io atsika efa manao ezaka kely tsika ngefa hatramin'ny ela hoe connexion roa samihafa ny ampiasaina dia connexion hafa mihitsy ty rahako aminareo eto amin'ny live ty mahatonga ny tsy tapaka fa ny fitaovana rehetra ampiasaina kosa dia miankina amin'ny connexion hafa dia izay mahatonga ny izy somary miraikitra kely fa dia ialana tsiny amintsika rehetrarehetra. Ialana tsiny kely rasoaloha ary ialana tsiny izy mianakavy fa ty moa tsy atsika ty connexion ty fa andro zareo ty dia farantsy tsy mba tsy naheno antsa-tononkalo dia andraha koa mbola ohatran'ny sarotsarotry izy vovoa fa izao lasa daholo mihitsy izy rehetrarehetra. Telo hoe zavatra ho aseho antsika vetivety mandra-pahavahoman'ny antsa-tononkalo dia ity zavatra ity mba tianay ampitaina aminareo satria betsaka aminareo no tsy mahazo ny radio nefa ny radio antsika fa mba mandeha mba seriny kely ery ilay zanakay manao ny radio ao dia manasa antsika hihaino ny Aki radio foana Aki radio point radio 1 2 3 4 5 ahafahanao maheno ny onjam-peo Aki radio dia mba manasa anao hihaino an'izany dia mparitao amin'ny havana matsakaiza ihany koa
ahafahan'ny olona tena hoe mahazo hery any amin'ny toerana izay misy azy ireo tsirairay avy any dia amin'izay fotoana izay mba miparitaka ilay asan'Andriamanitra izay ataontsika. Mialatsiny aloha fa mbola tsy mety misokatra foana ny eto mialatsiny aminareo fa tena mialatsiny amintsika fa mbola tsy mety misokatra ilay zavatra anankiray isika eo alefa kanefa antsatonikalo hafa indray no misokatra eto dia raha mialatsiny amintsika raha ohatra hoe sendra efa nandeha sy timbanareo no misy ny alay fa henonareo hoe amin'izay koa nareo testela kely hoe mihaino ve nareo sa tsy mihaino ianao antsatonikalo tsika dia aveo tsika hiditra amina fijona vavolombelona. Alleloia. Ndao ary tahiny tompontsika rehetrarehetra saotra amin'ny faharetany. Tahin'i Jesosy daholo itsika rehetrarehetra ny tononkalo izay hozaraiko amintsika androany dia mitondra lohateny hoe fanoloran-tena. Mety tsy mahazatra anao izany hoe manolo-tena fa andramokely ka izaho fa ao ny tena famonjena. Ekely oto izay natao mibeba mifona avy eo, ny rano no hanadio anao raha manaiky eo no eo. Raha isao amponao Jesosy hanapaka momba anao dia hahita fiadanam-po tsy fahita izay ianao. Izy ny lalana sy fiainana ary koa fahamarinana sambatra izay velonaina raha izy no iankinana. Mety tsy takatry ny saina hoe ho aiza ianao fa izy no mpanolon-tsaina mitaridalana anao. Izy anie ka mahagagy hain-dolo izay atao fa aza dia mihena eny fa ho azo antoka no avinao. Jesosy ilay pampahery raha avy izay manjoa ilay mpamonjy manan-kery manasitrana ny fo. Ninonina mitranga eo amin'ny fiainanao antsoa izy fa tsy tara hanolo-tanana anao. Amen. Tianao Jesosy dia mametraka ny mandram-pionana indray amintsika rehetrarehetra ny tenako. Alleluia. Dia ozy moa nareo efa nandeha tena za koa reto matadidy hoe efa nandeha ilay izy fa te halana tsiny nefa moa mameriny indro manana ny antitra dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Misy olona moa raisinareo mahafinaritra be ato Andriami no Andriamino ngamba sa Andriamino. Tahiny tompo ianao dia tonga soa izay koa mbola tsy narabeko teo soa meva Fabiola efa narabeko daholo dia maharetatra amin'ny farany daholo testa kely iny any dia raha pisindray tsika hieno hafa. Alleluia. Dia izao misy zavatra ty zarena amintsika rehetrarehetra irariana mba hisokatra mba hety hisokatra izy ty tsy mety misokatra le izy raha mba raso mikorotana daholo ilay Eliano Iandriami
no Eliano ay ary avany ainy zany Eliano sy Eliana sy Eliana zany anatany aina zany raha azoko tsara tonga soa zandry dia marita hatramin'ny farany maritanao hatramin'ny farany fa napavinao hoe tahin'ny tompo eto dia mba tokony tahin'ny tompo koa ianao. Alleloia. Andrena ijoroa volombelona hoe zoky anapavinao efa ela ny tety dia efa natsapa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy dia mba tiany koa ianao mba hatsapan'izany. Alleloia. Tiany misy zavatra kely mba zaraiko amintsika milohan'ny hinotsika fijoroana volombelona efa nisokatra soma tsara ilay izy isaoran'Andriamanitra. Ity zavatra ity zany mba nataon-dralantsika Jonathan mba fampianarana antsika vetabetsika hoe tehin'ny radio dia raha mampiasa an'ilay hoe aki radio point radio 1 2 3 4 5.com mampiditra anisaky mihetsika ianao dia ny olana rehefa ohatra ianao mihaino an'ilay izy dia mampiasa zavatra hafa dia tapaka fa raha tianao tsy ho tapaka intsony ny radio nefa mihaino foana ianao dia nohy tsara ary nilazain'ny manam-pahaizana amin'izany. Tany tompo raha Jonathan anao ny fitenenana. Azavay kely averiko azavaina kely eto mi-installer le application so dia mahasoa antsika ihany. Dia le fomba fihainoana le radio dia miditra amin'ny Play Store dia zao tsika tafiditra amin'ny Play Store dia sy raha tany eto zao le anaran'le application. Dia ny anaran'le application le ty ny anaran'le application ty an'ity dia ny sy raha tanareo eto ambony eto dia aveo mipotro io. Dia rehefa mipotro io dia installer antsika ohatra ny mahazatra dia potserina dia aveo installer dia miandry kely vetivetikytsika mandrapi-installer an'ilay izy. Zay zao ilay izy fa installer dia misy ouvrirana dia installer dia verina aty amin'le bureau aty dia ty zao ilay izy ty mipotro eto ty hitanareo ty zao ilay application télécharge antsika teo dia hiditra ao vetivetiky tsika dia misokatra io ilay izy dia eo amin'izay tsika installer an'ilay izy dia makato dia makato dia makato dia mipotra amin'izay ty avy eo dia sy raha tany eto amin'izay ilay radio tiantsika dia ny antsika moa aki radio dia sy raha tana hoe aki radio hitanareo aki radio zafady fa lasa lavitra ilay izy dia cherchena ilay izy avy eo dia mipotra eo dia ajoutena dia play dia mandeha zao ny hira zay karaha mazava amintsika dia zay zao ilay izy fa nandeha. Dia raha ohatra hoe tia hanoratra message nareo dia mivoaka ato dia sady mandeha ny hira no afaka miditra amin'ny messenger ianao dia manoratra amin'izay maresy izay hafa dia izay mifandeha ilay izy. Dia tahiny Jesosy daholintsika tsirairay avy. Tahiny Jesosy daholintsika rehetra. Alleluia. Tahiny tompo daholo koa tsika rehetrarehetra. Misaotra ny raharaha Jonathan tsika tao anatin'izay fanazavana izay zava-dehibe fanazavana izay satria lasa tsy afaka manao zavatra hafa nareo dia eo ihany le telefona dia nefa nareo hijery zavatra hafa dia tapaka le radio dia nanareo lasa tsy dia mazoto miditra isaky mihetsika ao. Ka iny zany no fomba fidirana amin'izy. Ny anaran'ilay application dia hoe listen to my radio. Listen dia chiffre 2 to my radio. Listen to my radio zany ny anaran'ilay application dia ampidirinareo iny dia tapenareo amin'izay satria afaka manao raha mitady radio hafa koa ianao fa ny antsika moa aki radio dia tapenao aki radio dia tonga dia mandeha eo ilay izy dia na fermenao ary iny fa manao zavatra hafa ianao dia mbola afaka maheno an'ilay radio fonareo. Marina tena mampino raha misy aminareo mbola tsy dia mazava aminareo tsara ilay izy teo dia alefa aminareo MP le vidéo teo dia amin'izay hainareo dia amin'izay lasa betsaka amin'izay tsika no miheno ny aki radio. Aki radio iny mandeha andro aman'alina tsy tokony angingina mihitsy nareo naiza toerana misy anareo tsy mitovy ary ny lerantsika ny radio mandeha eo foana
zareo any Canada sy any États-Unis zao tsika efa matory zareo mbola verinaina be mihitsy dia afaka mihaino izy tsika nefa mifo izy mbola matory ny any Chine tsika efa andeha atory izy mifo dia afaka mihaino foana tsika rehetrarehetra tsy tapaka mihitsy iny akiradio iny zay ary havana fa dia tahiny tompontsika tsirairay avy matoky aho fa voarainao zay afatra zay dia samy tahiny tompo dia aza miala amin'ny akiradio eny foana fa ampahery iny ampahery miezaka tsika hoe mba hifampahery ary tiako misy zatra teneniko anareo rehefa lahady hariva amin'ny 4 moa izay fity dia efa indroa lahady zay natao ny fanandramana sa in-3 lahady dia manomboka amin'ny lahady avy zao tena hoe hoanareo rehetrarehetra zay mazoto dia misy ny atao irana melan-kafatra misy irana melan-kafatra zany zay andreketan'ny fity eo amin'ny akiradio ka alefanareo amin'ny fity amin'ny MP ohatra za zany ohatran'ny tany amin'ny kermesy taloha nareo na dia kermesy taloha ity zany dia atolotra ho an'le olona ery ambany atsinanany ary ambany andrefany tiasa manadino ny hoe dia ampidiro amin'izay ny lamba fa efa mitady avy ny orana dia mangataka ino nareo tiry ty zany dia atolotra ny pastera rady ohatra tiasa manadino ny ohatra na tiry ty zany dia atolotra fabirazana kadapany bety sava dia ohatra zany le izy dia afaka manao an'izay zany nareo manomboka amin'ny lahady amin'ny 4 dia alefanareo mialohan'ny lahady zany ny fangatahana hiranareo dia mba miandeha ao amin'ny radio dia na ohatra reo feonareo mihitsy tianareo eno dédicace spéciale mihitsy io dia na feonareo koa tianareo eno ato amin'ny radio dia alefanareo amin'ny fity clip vocal nareo nareo mihitsy no miteny amin'izay ty zany dia atolotra Marie-Jo ny Andrina Suzel dia tonga Vasone dia ino mandeha ao alohan'le hiranareo dia alefaony hiranareo mafinaritra be mafinaritra be tsika miezaka mitady zay ampanao akezikezika kely an'ity radio kely tsika kely dia kely averina amintsika any tsina satria io angamba ny web radio kely indrindra maneran'ny tany fa io nefa ny atsika dia io no izahantsika kolokoloana io le zanak'ondry kely le nitenen'ny Andriamanitra tamin'ny David io ny azy le zanak'ondry kely nitsika le zanak'ondry kely le tezaina kely isan'andro isorana ny fity moa fa dia izy moa zany efa tena tompona raikitra tanteraka nareo zany manaova demande ami amin'ny fity nareo fity akiradio dia any aminazy raha te mba te handefa an'izany nareo dia efa defa message eo isika tsirairay avy zay dia tahiny tompo dia mahereza fity maherezanao amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao zay misaotra antsika iray dia misaotra anareo koa mampahery anazy mba kevoka kely mba mafana fo kely ery izy maheno anareo mazakazaka koa nareo mba mandefa mba manino ty izy ty mba mangataka hira dia seriny mihitsy izy amin'ny chambreny ao ny radio ny mipetraka dia ao izy no manao an'iny zavatra iny zay raha misy zany nareo te hifandefa hira dia amin'ny lahady nareo mihaino radio amin'ny 4 ora no manomboka ny fandefasana ny hira zay angatahanareo zay hira ilainareo hita ao daholy na hira vazana frantsay na gasy tsika mavaka koa misy zavatra zay mety fandarina vaovao hitantsika eto rehefa tsy ela mbola fity ihany koa ny andraikitra an'izy zay vakansa matsy izy dia ny azy ny vakansa hony mba hatolona an' Jesosy ny fotoana malalaka rehetrarehetra dia tsika mbavaka izy mpanatandrana izy mbola mafana fo tsara mihitsy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra zay mahereza daholy tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra amin'ity tsika amin'ny 1er octobre matsy ny anniversaire ny akiradio dia ezaka tsika amin'io mba hanao mba fetentsika io ny t-shirt raha pitso mandeha daholo ny t-shirt nareo rehetra zay nanao commande satria atambatra kely matsy le commande amin'izay indray mandeha any makany amin'ny poste na indroa fa isaky ndray misy commande ho any amin'ny poste sao dia gaga nareo rehefa nanao commande tamin'ny herinandro fa raha pitso no mandeha daholo poste ny t-shirt nareo rehetrarehetra na ny any États-Unis na ny any Suisse na ny ety Frantsa nareo any Madagasikara moa dia efa ho avy koa ny nareo dia raha pitso mandeha ny t-shirt ka nareo izay mbola te mba hanana t-shirt akiradio dia mandefasa MP amiko 10 € ny vidiny mety tsy dia lafo ihany angamba zany 10 € no vidiny dia nataontsika abamboniny zay ny frais
Ny frais mandefa moa tamin'ny talohana dia eo amin'ny 2 euro mahery kely eo angambany raha tsy diso satria ataoko samy eo amin'ny tsy tadidiko faran'izay anareo ihany mahereza dia tahin'ny tompo mba fahatsiarovana moa zany nanaovantsika an'ilay akiradio ohatr' izao ilay izy misy soratra ohatran'izay mety tsy hitanareo angamba lava azo tia t-shirt akiradio no anaovako ny tanjona amin'izy dia mba nanantsika fahatsiarovana kely amin'izao fandaharantsika izao dia raha mba sitraka ao dia afaka manao commande ianao izy mbola tsy nanao commande io afaka manao commande ianao dia any amin'ny MP dia antsika no miresaka Lovely-Tina satria manao commande nareo androany dia alefako rapitso miaraka amin'ny enina ankizy rehetra zay tahiny topary andao atsika eno fijinona volombelona mahafinaritra irahantsika amin'ny ranambavitsika Berthe avy any Koweït dia manofinaritra tsika rehetrarehetra dia rehefa avetsika eno ira dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tahiny tompo ranambavy Berthe anao ny fitenenana aza atao ho lalidady tahiny Jesosy pastera Menakavy dia tahiny Jesosy atsika rehetra resaka fifaliana be ho ahy ry havana malala ny mijoro vavolombelona androany amin'ny alalan'izao onjam-peo akiradio andramoka izahaho tena faly be zary havana malala ary efa natetika naveriko teto ny fijoroako vavolombelona tamin'ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ahy kanefa ry havana mbola tapatapany ihany ary mbola tanatin'ny fanomanana izay efa nomen'Andriamanitra teo aloha dia efa natoloko an'Andriamanitra ny firerehana fa tsara loatra ilay Jehovah Andriamanitra. Koa androany ry havana malala dia tena mampaheritsika jiaby zaho izay manaraka izao fandaharana vavoka fiambenana ny groupe izay maharesy rehetrarehetra ny groupe intercession ny atao hoe fitondrana mbavaka izay taritiny onjam-peo andramoka izahaho ary tena fifaliana ho ahy manokana no anolorako ny fisaorana ny tafotafo ny amin'ny pastera Rado Rakoto Salama Mivady sy nireo ankizy kely anankefatra izay miara misala isan'andro izay mahifohy ny toromasony ireo ny amin'ny fampianarana rehetrarehetra ny amin'ny fanatanterahana ny fotoam-bavaka izay andaozan'izy ireo ny zanaka noho ny fitiavana noho ny fanetrentena tena amin'ny fifaliana ry havana tena hijoro vavolombelona eto anatrehantsika aho ny amin'ny alalan'izany fahasoavan'Andriamanitra izay tsy takatry ny saiko nomen'Andriamanitra alohan'ny handrenesantsika dia hamaky ny tenin'Andriamanitra isika tenin'Andriamanitra izay mahakasika ry havana malala no entiko ampaherezana atsika androany izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo tononkira bokin'ny Salamo faha 420 resintsika mamaky amin'ny andinin'ny fahadimy ka hatrany amin'ny andinin'ny faha 1 Salamo 420 resintsika mamaky amin'ny andinin'ny fahadimy ny afara amin'ny andinin'ny faha 1 vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy izay mamafy ampitomaniana dia hijinja ampifaliana mandehana mitomany mitondra ny voa afafiny izy fahiverina mitondra amboarany amin'ny fihobiana kosa. Haleluya, amen. Tena fifaliana ry havana malala ary tena tsy mihonohono ry havana malala raha tena finoana no hanekensika ilay an'Andriamanitra. Raha tena amin'ny hetaheta fofeny fitiavana amin'ny fotorotoro ampitomaniana ry havana malala no hentintsika eo an-tongotra an'Andriamanitra dia mampanantenantsika Andriamanitra izay mamafy ampitomaniana dia hijinja ampifaliana. Tena
mahakasika riavana izao ten'Andriamanitra izao satria tsaroako tamin'ny taona 2019 no nidirako teto amin'ny fikambanana ny fitoam-bavaka ny atao hoe Andrambo ka izahaho. Indrindrandrindra ny nanekeko ny tamin'ny hetahitako tao anatin'ny grupy izay atao hoe grupy izay maharesy sy ny grupy izay mifampitondra am-bavaka na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Androany riavana isorako an'Andriamanitra ary tena tsy afeniko fa tena maneho ny zavatra mahagaga eo amin'ny fiainantsika ilay Jehovah Andriamanitra tompontsika. Maneho ny fahatsarany tsy amin'ny fitaka riavana malala ary tsy amin'ny lenga fa tena amin'ny fitiavany sy amin'ny famindram-pony no aneho an'Andriamanitra ny amin'ny alalan'izany fitiavany izany. Tandranomaso riavana no nidirako tamin'izao fandaharana izao ary tandranomaso no niantsoko ny pastera Rado Riavana tena hoe nanana olana be dia be za. Tsy hoe nananan'olona vola fa nanana vola taman'olona. Tamin'ny asa izay nataoko nandritra ny 2 taona mahery riavana malala dia ohatrany vola nangonina nandeha nomena ny olona izay natao hoe natokisana kanefa lasa namadika. Tena narary ny foko riavana. Tena mitomany tamin'ny andro manalina riavana malala dia nisy niteny tamiko hoe ndao hanaraka ny fandaharana Andrambo izahaho fa mampahery anao aho ary tena ho hitanao fa tena hiasa amin'ilay Jehovah Andriamanitra raha matoky azy anao. Dia tsy ny herikerika riavana nanatona ary tena nisisika nampita ny amin'ny alalan'ny SMS tamin'ny pastera hoe teresaka aminao aho. Ary saorako izy fa nandray aho tamin'ny fifaliana riavana ny pastera Rado Mivady na tonga tao anatin'izao fikambanana izao, tao anatin'izao fotoana fiombonam-bavaka nandritran'izay taona efa niarahana tamin'izany ka hatramin'izao. Raha teo amin'ny fotoana andavanandro riavana tena nafy dia nafy ary tena tamin'ny finoana lalina no nanekeko fa tsy maintsy voaka mpandresy aho tamin'ny atika. Isaorako manokana ny mitondra am-bavaka indrindrandrindra nanomboka tamin'izany 2019 ka hatramin'izao dia tinonika eto manokana ny ranadavy Tojo Mikaely sy ny ravavy Rodine Marie ary zoky mamany Valentina. Tao anatin'izany riavana nanomboka tao amin'ny fandohany ka hatramin'izao mbola tena anatin'ny fifaliana izahay, anatin'ny fifanotronana amin'ny firaisan-kina fa tena tsara ny eo am-pelatanan'Andriamanitra. Nandeha ny andro riavana, nandeha ny fotoana dia tonga ilay nandrasako. Tonga riavana malala ny valim-bavaka ary tsy izay nieritreretiko ihany fa ny hafa izay araka ny sitrapon'Andriamanitra no nomeny ahy. Tena faly riavana mampahery antsika izay manaraka izao fandaharana izao. Indrindrandrindra ny fanekentsika, ny fanolorantsika ny tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asany, amin'ny alalan'ny sitrapony rehetrarehetra dia hatonga fiadanana ho antsika izany fa tsy hitonga loza. Androany riavana dia mametraka
ary manolotra ny voninahitra eo amin'Andriamanitra tsy toa ary mametraka ny fisaorana ny amin'ny pastera Radimianakavy sy atsika rehetrarehetra miara-miombom-bavaka isan'andro izay fampitondra ny mavesatra na ny mahafaly na ny tsy mahafaly dia hitantsika fa mitraka foana isika satria velona Jesosy izay ivavahantsika eto amin'izao andramoka izahao. Nanao ny trano ary havana talohan'izany tena tsy misy ny teo am-pelantanana tena niraraka ary havana malala kanefa rehefa nentiko teo an-tongotra ilay Jehovahandriamanitra tamin'ny alalan'ny an-dranomaso, tamin'ny alalan'ny fofeny fangetahetana nitadilay Jehovahandriamanitra, tena vita somany tsara amin'izao fotoana izay tenenako eto anatehantsika izao. Tena faly sy ravo manandatra ilay Andriamanitra eny ambony avo indrindra, ary Andriamanitra manan-karem-pahasoavana no hamaly ny fitiavana ny amin'ny pastera Radimivady Rakotosalama, ny amin'ny alalan'ny fitondrana, ny amin'ny alalan'ny fitarihana, ny amin'ny alalan'ny fikarakarana ny ara-panahy indrindrandrindra. Tena isaorako an'Andriamanitra ireny, isaorako ilay pastera Radimianakavy ireny satria tena faly ary havana manolotra izany fijoroana vavolombelona sy ny fampaherezana ho amintsika tsiraikaraiky avy. Manentana anao na inona ry havana miady izay ihany aminao amin'izao fotoana izao, na amin'ny alalan'inona na amin'ny alalan'inona manekea an'Andriamanitra. Aza atao ho lalidalovina eto amin'ny sofina ny tenin'Andriamanitra izay toriana aminao isan'andro fa reketo ao anatin'ny fona ry havana. Tsy misy ny tsy valian'Andriamanitra ny fangatahana rehetrarehetra, ary tsy vita ny fahasoavana tamin'ny zavatra nentiko teto tamin'ny alalan'izany ny hetahitako hanao ny tranoko, fa ny zanako koa tena nambinin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fianarana ry havana dia tena fifaliana ho ahy. Tena velona Jesosy eto amin'ny andramoka izahao. Reharehako izany ry havana ary tena mieky ary tena fifaliana, tena satroko no hamihina ilay Andriamanitsika, satroko no hamihina ny pastera Radimivady noho ny amin'izany fifaliako izany, satroko no hiaona amintsika tsirairay avy tena hitehaka amin'ny alalan'ny fiderana hanakoako manerany tany irehareha fa tena tsara ilay Jehovahandriamanitra. Tena maherezatsika ry havana, maherezatsika ry havana malala fa tsy misy ny tsy hain'Andriamanitra, tsy misy ny tsy fantatr'Andriamanitra na dia tsy eritreretinao aza dia omeny anao izany. Ndao hifikitra, ndao hisisika, ndao hanatona ilay Andriamanitra fa tsara izy. Izay no fijoroana vavolombelona izay entiko eto anatehantsika, tena manolotra fisaorana ho an'Andriamanitra ary manandatra azy eny ambonin'ny seza fiandriany avo indrindra ny amin'izao fotoana izay anolorako izany ary fanekeko hatrany fa tsy hiala amin'ilay Andriamanitra. Hitady ilay Andriamanitra mandrakariva satria tsy amin'ny alalan'ny heriko ry havana no nomeny nazahoako tamin'izany fa tamin'ny alalan'ny fitahiana, tamin'ny alalan'ny fahasoavana sy nindrafony, dia tsy haiko no tsy hiteny ny fisaorana, tsy hiteny ny fahatsaran'Andriamanitra eto ny mpovoantsika ny amin'ny alalan'izao fijoroana vavolombelona izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra betsaka ny ranavavy Bertsika tao anatin'izay fijoroana vavolombelona izay. Mapetsi-po tokoa mieritreritra izy, mahatonga izy mapetsi-po dia izao nareo efa izao vao maino an'ilay izy. Fa
ho anay niatrika an'ilay izy tena mampetsi-po hoe tena velona Jesosy. Velona Jesosy satria zao tena ny fomba nidirana anababay tena marina mihitsy Salamo 126 ny teneniny teo fa iny vehivavy ny teny teo iny andranomaso nidirana izany andeha hanompo an'Andriamanitra. Ary rehefa niditra teto amin'ny groupe teto izy dia ny zavatra tena nahavariana anay nahavariana anay nakasika ny foko amin'izany fitsoana voabelona zany. Tsy tonga izy dia nitantaran'ilay problème hoe tsy hoe le problème no tonga dia nafahany niditra fa zao fotsiny aloha hoe nisy namana tamin'izany moa teto amin'ny groupe izay maresitsika be dia be eny zao koa aloha tena be dia be fa tamin'izany nisy olona maro zany teto efa niala dia mahatonga an'ireo izy telo menadany tononony teo ireo izy telo menadary ireo tamin'izany nefa teto no mbola eto amin'izao satria maromaro zay tamin'izany isakarivo isak'alina vita mpandarina dia fampitondram-bavaka dia ireo zany sisa nitapajanona eto na rehan'izany tantara zany raha Latojo Rarabavy Rodina dia Mamany Valentine zao dia ireo zany nitapajanona eto amin'izao mbola eto amin'izao fotoa zao dia natsiaro an'izany hoe niditra Ranabavy Berta tamin'izany dia izy niditra tonga aloha izy dia hoe tonga dia mangetaheta hivavaka dia nampidiriny izy hivavaka fa avy eo nazavany anahy amin'izay ilay tantara efa elaela kely zany efa mivavaka efa elaela nanaraka teto izy vao nazavany anahy ilay tantara fa ory havana zary havana ny tomanina inao ilay tantara za latsaka ny ranomasoko ny tena hoe zany zao vao vita fandarana tsika rehefa avy eo Berta aza matory andoantsika menada hivavaka tena tsy vitako intsony ny natory ny enao an'ilay problème zao le problème hatramin'ny esany tany andava tany Koweït tany tany Arabo ny volany alefanay a Madagasikara ny vola rehetra nefa hitrinareo tsara zany niasany amin'ny tany Arabo zany fa mafy dia ny alefany amin'ny banky zany ohatra ny volanao dia resosiny karamanao amataonany tsy ray taona fa karamanao amataonany lasany dia anao mieritreritra hoe nanangom-bola any misy vola fa to dia tsita zany hoe ny olona nametrahana azy tany nohanin'ilay olona fotsiny tany le vola tena nohanin'ilay olona fotsiny tsisy ninona nitsangana an'izay indroa metaona izy tratran'izay fa tsy voateniny teo moa zany nisy vola be very aloha tamin'ny voalohany nitoko taman'olona ray dia very iny vola iny dia navony ny olona fotsiny dia nitoko tamin'ny olona fanindroany indray dia very indray ny vola fanindroany amina centaine de millions zany raha vola malagasy fa teneniko anareo mampireno ngeravana zany hoe voadona tato ianao very loha iny dia efa hoe tena nitoko taman'olona hafa indray very indray koa ito dia very zany be ho any tantaranao zany ozy izy ny tantarako zao izy izy miainga vadiko boribory latsaka andramasoko riavana mieritreritra hoe Jesosy olona miasa ohatr' zao ve dia atao an'izany fa mivavaka izay menadany alina iny tena teneniko anao fa andranomaso tena io Salamo 126 tadidiko zany zay Ranabavy Berta efa hatramin'ny firma ray hatramin'ny alina be nivavaka teto azao mba niteneniko azy hoe zao tsofintsika rano ianao androany alleloia aza koa miantso anareo misy aminareo reo potika mihitsy ny fiainanareo potika ny arabola tsy fantatra hoe potika vao eo zany nisy anabavy ndesika tamin'ny mampionina aliva teo tena ao anaty lavaka lalin'ny olana fa za miteny anareo tsy misy olana tsy voavahan'ny vavaka zany tsy possible zany am'izay vavaka izay menada izy amin'io efa vonona ny androso zany hoe le fandrosoana aloha no nataon'ny Ranabavy Berta ary zay fomba anatro aminareo hoe aza tonga aloha dia le hoe angata-bavaka fa ho ny tena avany hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra hoe fanjakako sy ny fahamarinako ny tenin'Andriamanitra katsao aloha fa zao ny teniko tamin'ny Ranabavy Berta Ranabavy eo anonitra halleloia anonitra ny taona lany ny valana Andriamanitra aza malahelo an'ireny ao mantsy aza malahelo an'ireny voly reny ianao fa ny Andriamanitsika manana betsaka lavitra an'ireny dia teo amin'izay nentina mbavaka izy Jesosy io kasio zany olona zany Jesosy ataio izy fa hiainga zéro zany izy zao ny teniko tamin'ny Ranabavy Berta raha mba tadidiny tsy mampatahotra miainga zéro miaraka amin'i Jesosy
tsy mankivy ry havana miainga zero miaraka am' jesosy raha ianga zero ianao mety very vola ianao very tsy fantatro zay potika ny fiainanao raha ianga amin'ny herin'ny tenanao anao tena teneniko anao fa ho kivy ianao fa raha miainga zero miaraka am' jesosy ianao tena misy azo antenaina ny fiainanao lasa am'izay vavaka izay menata de nitsofina rano izy ary ianao io koa mihainao ana eto misy aminareo tena mila tsodrano milain'ny fiainanareo alleloia fa zao tsodrano miatefa amin'ny olona vonona tena vonona ny andreo satria faranam-baviberta tena vonona ary mandrakitiny anao hitatsika fa io izy tsy mbola niala tao amin'ny fanomponin'Andriamanitra zany ranam-baviberta fa zava-mahafinaritra de zao nanomboka ndroborobo ny asany nanomboka nahazo nanangona vola izy nomen'Andriamanitra olona am'izay izy tena azo iandrikita afaka andritaka an'izany de rinareo tao anatsaiky fotibeta tsy dadidika afrina tao rinany tsodrano no nanapa-kevitra izy mba te hanao trano fa nentina teo koa mbola tsodrano ihany koa zany nentina teo ndray koa ny vola teo ampelantanany no tsofina rano fa hanao trano ranam-baviberta tsy vola be ny teo ampelantanana fa tsika ho ara-miainga miaraka am' jesosy nankely eo ampelantananao ary ho tahina ny kely eo ampelantananao avitanao zavatra lehibe tsy takatry ny sainao fa nitsofina rano ranam-baviberta am'izay ny alina mbola alina ohatry zay koa nitsofana rano azy iainga paster ndao aiaingitsika ndao iainga efa nisokafan'Andriamanitra tamin'ny tsodrano ny fiainanao vita ny tranony zao vita ny tranony ry havana mety tsy ama metimety hoe zay trano mety misy olona manana trano amam-polo nety de mety miteo hoe zay trano anankiray ve de tsy hoerahoera zany fa raha fantatrao ny ingan'izany tantara zany de tena tsy takatry ny sainao ary ao anatina krizy zao anao mavita trano voninahitr'Andriamanitra zany reo ary tsy afentsika zany ka za zany manao antso avy aminareo mba milohan'ny avian' Jesosy dao mba hiainan'izany hoe fiainana voatsodrano zany tsika manam-piavin' Jesosy hoe de tsy iainan'i Jesosy anaty fahantrana io foana ry havana efa tokony fotoana hisokafan'ny fiainanao zao fa ny angatahako aminao mandrosoara-panahy zay ny fanafodiny io ry havako malalako de tahin'ny tompo misaotra ny ranam-baviberta moa fa zavatra mahafinaritra ana amin'ny ranam-baviberta zavatra mahafinaritra ana amin'ny olona ohatran'ny ranam-baviberta de zao tsy mba menatra ny aneo ny voninahitr'Andriamanitra zany ry havana tsy famezam-boninahitra nay mivady misaotra azy amin'ny fisaorana ary voray ny fisaorana ranam-baviberta fa reny rehetra iny averitsika ho an'Andriamanitra fa za mitenanareo vitsy ny olona ohatran'ny ranam-baviberta mijoro vavolombelona zany misy olona angery havana eto tena sitrana tanteraka tamin'ny aretiny efa nijoro vavolombelona teto kosa reo zany olo zany fa tsy nijoro fa ranam-baviberta reo mbola io hitatsika io misy olona eto tokantrano efa nikorotana efa tokony divorce efa tokony divorce izy mivady ka ny Jesositsika manavitra tokantrano manavitra vola very manavitra aretina mandringana hotahin'ny tompony hoe mba atao fanao zany ry havana hoe mijoro vavolombelona rehefa mba misy mpahasavan'Andriamanitra avorainao fakasitrahan'Andriamanitra zany sa mita iny tompontsika rehetrarehetra mahereza daholo ndao tsika enohira avy hatrany fa lasa be mihitsy fotoantsika fa hoadiny indray tsika teto foana io ny zavatra nyteneniko tamin'ny ranam-baviberta io mba vakianareo le izy ho zay atsaro am'izay fangataham-bavaka fa mivavaka sisa manompo an'Andriamanitra sisa alleloia misy amintsika mantsy tena betaraina be isan'andro zao ndray le olana ty tsy hoe tsy mahazo mitantara olana fa misy zay tena hoe tena mangata-bavaka foana fa tsy mandroso ara-panahy fa tsika afaka tsy mangataka tsony tsika fa mandroso ara-panahy sy de hisokatra ny zavatra rehetra hotahin'ny tompontsika rehetra mianofinahitra ary tsika nytehiry ty de avy tsika teo de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra lava de lava amin'ny fotoana antsika rano fa mino fa hatratra amin'ny farany efa naroso aloha mianofinahitra daholo ary ianao inona ny antenainao
asambarana ve safedanana asambarana vesa fiadananako mandalo miserany zany mandalo miserany zany matetika zany androna feno alahelo akiviny feno alahelo akivina nanay verefotsika virieritriana manao ohatra anay taloha miaro fahafatesana rantsoina rafafatesana ty fiainany ty ty tona fiadanana hoana ray ty fiainany ty alleluia famoizako raha ty fiainany ty no andraindrainao dia mamoefoena amizao taonanao zao mihitsy aza mangatakandro tsony fa zao mihitsy amin'izao taonanao zao tsy mety ny fiainana ratoka lavitran'Andriamanitra Jesosy maty hamonjy anao hamonjy anao ary anasitrana anao ihany koa anangana ny fiainanao ary anasitranana raha toeky ianao raha toekina izao anio zao izao anio zao jesosy anafaka anao e Jesosy anafakana jesosy kristy Jesosy Kristy raisoanao fa fiainan'izy raisoanao fa fiainan'izy Jesosy Kristy amelobelona ny fonao izy amelobelona ny fonao Jesosy Kristy itona fifalina fafananao Jesosy Kristy fiadanana menwety Jesosy Kristy raisoanao fa fiainan'izy Jesosy Kristy amelobelona ny fonao alleluia Jesosy Kristy itona fifalina fafananao Jesosy
amin'izay afatra izay a, Jesosy Kristy ny raiso a, amelombelona ny fonao izy a, dia amelombelona ny fiainanao izy a, dia tahiny tompony itsika tsirairay avy. Misaotra anareo rehetra izay nandray anjara teo a, mahery hatrany nareo. Ho tahin'ny tompo a, isika tsirairay avy. Hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay atsika, tsy hoe avy hatrany moa zany fa ilay avy hatrany izany hoe te voaingaikaingana dia nandefa, efa taratara ihany tsika vao nanomboka, fa tsy ho lavako nefa ny famelabelarana. Izao a, ny zavatra ataontsika. Misimisy vonahinao ilay zavatra teo dia misimisy aminareo sady a, mandefa mesazy aminazy izao a, raha fahitana an'ilay tohan'ilay mesazy dia mila tsodrano ohatran'ny ranabavy-berta ihany koa nareo. Ka izao, raha misy aminareo a, reny olona hoe niasa aman-taonany, niasa, tsy nentina hatsangana. Izay tonga lany, izay tonga lany, tena renareo mihitsy hoe ohatra hoe manangom-bola dia very, manangatra trano dia nirodana, nividy tôbila dia may, nanokatra fivarotana dia nivakian'ny olona tsisy ny ray, navery ny fond. Miresa mandefa SMP amiko. Fa raha maromaro nareo a, dia tsy ho vitako ny sodranareo tsirairay avy. Fa tonga dia amin'ny sabata ho avy izao a, dia miditra ato anaty Zoom ianareo a, dia miara manao commencement tsika, manao fotoam-bavaka, dia ny hariva tsofina rano ny fiainanareo. Alleloia. Dia anareo izay efa voata, aza miteny hoe zaho mba tsofy rano efa voata nareo dia voata. Fa ilay olona mbola tena ohatry ny nahazo an-dranabavy-berta tamin'izany mihitsy izany, hoe miasa dia tsisy inona. Sasatry ny miasa ho an'olona, dia mandepasa MP amiko a, dia atambatra anareo a, dia amin'ny sabata ho avy izao, tsofina rano. Alleloia. Dia mba ho ambinina ny fiainareo a. Mampalahelo no mahita olona tsy mety ambinina. Tsy resa-bola ihany koa ny teneniko eto fa fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy. Misy olona koa tena mikorotana fiainana amin'ny ankapobeny, tsy mety mitsangana io fiainana io fa mikorotana olana. Dia tsofina rano manokana nareo amin'ny sabata ho avy izao. Izay a, tahin'i Jesosy daholo ary dia mahereza fa averiko ihany e. Soatsika fa manana vavaka, fa vavaka daholo nanangana ny fiainantsika io. Tahin'ny tompo a, dia mahereza. Avy hatrany tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra eto an-dranabavintsika, Razana Monika. Tahin'ny tompo ranabavy Razana Monika, anao ny fitenenana. Matoatsika miantso azy, matoatsika mitady azy. Ndaso aloha. Dia mbola berta ihany izay fa miala tsiny. Tsy berta ny tongavantsika ndaso aloha. ny efa ahatsaka. Miala tsiny driavana. Mitady. Tsy mety maty ny feo an-dranabavy berta riavana. Mbola miteny ato foana izy. Alleluia. Ranabavintsika Razana Monique Mariette, anao ny fitenenana. Connexion ny olantsika mahatonga an'izy ela fa tsy ny avaty aminahy akory fa dia connexion zany hoe avaty amiko ihany moa zany fa dia lanatsiny a. Ireo tsika mandinidinika ny Monique Mariette eto tsika mandra-pandeha ny feoany. Ndaso aloha mbola tsy mandeha mihitsy aloha a.
Elana tsiny fa zay aloha ny zava-misy hatreto a connexion miraikitra dia ho antsika amin'ny alemem-panahy no fomba fiteny zay. Boribory kely botabota kely mafinaritra kely izy a razana Monika. Aiza ianao razana Monika? Tany tompo pastera, tany tompo atsika rehetra izay mpanaraka ambavaka fiambenana dia fifaliana ho ary havana ny zaran-ten'Andriamanitra indray eto amintsika amin'ity androany ity. Dia ny teny Andriamanitra izay vakiantsika moa hitantsika ao amin'ny Matthieu 4:7-7. Matthieu 24:3-7 vakiantsika amin'ny anarana Jesosy. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy dia nanatona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro ahatongavany izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary Jesosy namaly ka nanantaminy hoe mitandrema fandraisa hamitaka anareo fa maro no ho avy amin'ny anarako hoe hanao hoe izany Kristy ka maro no ho voafitany. Ary andre ady sy filazanady ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana ary hisy mosary sy horohoron-tany amin'ny tany samihafa. Halleluja. Ny soramandry ny nanambarany Jesosy sy ny nanambarany Jesosy sy ny handravanany Jerosalema sy ny ihaviany indray. Halleluja. Amen. Teto moa ry havana, Jesosy rehefa niteny tamin'ny mpianatra hoe tsisy havela hisy vato hifanongoa eto ka tsy ho ravana ozy Jesosy tamin'ny mpianatra. Dia mpianatra rehefa nareny Jesosy miteny an'izany dia nagnato Jesosy ny mpianatra tamin'ny mangingina nalapoditra hoe Jesosy izy ny mpianatra hoe volagno aminay izy ny mpianatra ny ahatongavan'izany zavatra volagnina zany ary iny famantarana amin'ny fihavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Zava-dehibe amin'ny mpianatra ry havana ny andrenisan'zare an'izany zavatra zany mba efahanjare hamoma. Dia milaza moa Jesosy hoe mitandrema izy Jesosy fandraisa hamitaka anareo fa maro no ho avy amin'ny anarako hanao hoe izany Kristy. Dia izany moa ry havana efa zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Iarahantsika anay taty Madagasikara Botsela teny. Dia misy lehilahy anankiray le laza fa izy Kristy. Dia hitantsika tamin'iny fa be dia be ny olona naraka azy ary voataony amin'ny zavatra zany hita fa izy olombelona efa milaza fa tenany Kristy. Dia regny zavatra izay volanin'i Jesosy hoe mpaminany sandoka mamitaka mampianatra mampianatra amin'ny fampianaran-diso izay tsy fandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay voalazan'ny Baiboly. Dia izany ny tenin'Andriamanitra eto ary hita fa maro ny olo voafitany tamin'izay, maro ny voafitaka na eto amin'ny Facebook izany. Fa atsika androany moa tsy dia hifikitry loatra amin'ity toko sy andininy ity fa misy tenin'Andriamanitra ny zavatra izay ambadika ny rehetra zavatra reheto no hijerentsika. Teto moa Jesosy milaza hoe andready filazanady ianareo koa mitandrema aza matahotra izy fa tsy maintsy ho tonga izany nefa mbola tsy tonga ny farany. Izany hoe rehetra zavatra reheto efa zavatra miseho amin'izao fotoana izao
fa tsy mbola farany akory zao fa fiandohany ifankaiky ny fiavian Jesosy ny mosary sy horohorony tany zay zavatra efa misy zany taty taminay votsela de efa nisy de ny tena feno ten'Andriamanitra atsika androany moa ny zavatra ambadika ny reto any zavatra rehetrarehetra reto. Jesosy moa ry avy na rehefa niara taty amin'ny tany tambony tany taty izy de nilaza fa andeha hamboatra fitoerana ho atsika. Ary rehefa andeha hamboatra fitoerana ho atsika izy de tsy maintsy ho avy izy. Ary zany toerana zay namboarin'i Jesosy zany zavatra nampanantenan'Andriamanitra atsika zany toerana tsy misy tomany ary tsy misy alahelo. Zany ny zavantsika eto androany. Tena mino tokoa na very avina fa tsy tena hoe tsy misy tomany ny fiainanao any aoriana any. Volazan'ny baiboly zany de ndao zavantsika zany. Vakintsika amin'ny Isaia toko fa 5:20 andiny faha 1:20 sy faha 3:20. Isaia 65:21-23 vakintsika manaraka Jesosy. Hanatrano ny olona ka hitoetra ao, ary hanatany mboaloboky ny olona ka hinana ny vokatra aminy. Tsy hanatrano hitoeran'olon-kafa izy na hamboly zavatra ho hoan'olon-kafa fa ho tahaka ny andron'ny hazo ny andron'ny oloko. Ary ireo voafidiko dia hanara-po amin'ny asan-tanany. Tsy sasatra foana izy na hitera-jaza ho tratry ny loza tampoka, fa taranak'izy notahiny Jehova ireo ary niterany ho aminy. Amen. Ny soraman ndraiky moa ny handravan'i Jehova ny maro noho ny fanao tsy marina na rahiny sy ny fitahiana kasaina ho amin'ny mibebaka. Aleluia. Ny ten'Andriamanitra ry avina milaza hoe fa hanatrano ny olona ka hitoetra ao, ary hanatany mboaloboky ny olona ka hinana ny vokatra aminy. Aleluia. Atsika ry avina rehefa manao trano de manantena atsika fa hitoetra amin'iny trano iny. Mino fa tsisy amintsika hitiko hagnano trano de atsanagny trano de rehefa vita de lasa mifindra an-tanà fa de avela ele trano. Mino fa tsisy olo hanao an'izany. Ary tahaka zany koa atsika rehefa mamboly vary. Rehefa mamboly vary atsika de manantegna vokatra tsara amin'igny asan-tagnantsika igny amin'ny voly zay nataontsika igny. Ahita-tegnam-bary, hinam-bary. Tahaka zany koa atsika ankehitriny amin'ity asan'Andriamanitra zay ataontsika an'ity. Matoky aho mino fa anatonga eto isanandro mandeha mihaino tenin'Andriamanitra io. Tsy hoe te hiaritry torimaso eto foana fa mba miandrandra vokatra tsara avy amin'Andriamanitra. Ary ny ten'Andriamanitra eto mampanantegna atsika. Jesosy ry avina rehefa niala tamin'ity tany izy andeha namboatra fitoerana ho atsika. Ary rehefa nandeha namboatra fitoerana ho atsika izy de ny olona zay voafidin'Andriamanitra ny hitoetra amin'izany toerana zany. Ny olona zay nanao sitrapo, ny olona zay nanao izay rehetra zay nandidiany no hitoetra amin'izany toerana zany. Ary io zay volazan'ny tenin'Andriamanitra hanara-po amin'ny asan-tanany. Zany hoe na ino ry havana ny zavatra zay ataontsika amin'izao amin'Andriamanitra de hijinja vokatra amin'izany atsika. Ary Jesosy rehefa nandeha namboatra zany toerana zany de tsy ho an'iza fa ho anao zay mankatoy ny tenin'Andriamanitra, ho anao zay mandeha amin'ny fahamarinana io, ho anao zay matahotro Andriamanitra io zany toerana zany. De zany ry havana ny nomanin'Andriamanitra ho atsika. Tsy ino zany fa Jerosalema vaovao, lanitra vaovao, tany vaovao. Zany no nomanin'Andriamanitra atsika. Ary tiampahiry atsika amin'izao
ady lalovantsika ara-panahy zao za ry avina mahita fa tsy haiko hoe zaza foana hoe fa lanin'igny patekôty igny ohatra misy ady be lalovana resaka ara-panahy satria za moa Jehova vombelogno amitsika misy namako miasa ty tany lavitra ty zao izy io tsy malagasy fa firenena izy mivavaka fô izy tsy kristiany zany hoe mitovy finoanan'ny olona eto amin'ny firenena misy anay ny finoana zany hoe tsy kristiany izy nefa za kristiany nefa zay taloha nifankaty be tsy misy ohatran'izany nifankaty zahay ary tena hoe rehefa mividy zavatra izy de manome za foana izy na mividy lamba na mividy sakafo ohatran'izao de manome za foana tegna tiany za tegna tiany fa taty afara ry havana heriny andro tsy navian'ny patekôty te foana izy de tsy haiko zavatra nanao azy de nitady ady tamiko izy de rehefa nitady ady tamiko moa izy de tezitra foana izy iny zavatra mahatezitra azy satria za mivavaka hitany za mivavaka mandongo alitra mivavaka de tsy mety aminazy ary za kosa tsy afaka noho ny aminy foana hoe ialako fivavahako to de noho ny aminy tsy vitako zany sady tsy miankiny aminazy fiainana miankiny amin'Andriamanitra de zay za mito mivavaka fo za de tsy mihaino zavatra volagniny de vingitra izy am'izao fotoagna zao isaky ny kamisy joma moa zay mandeha aminjareo satria izy amin'ny reniny patronahany za zany miasa amin'ny zanaka patronazy izy miasa amin'ny reniny patronahany isaka kamisy joma zay mandeha hany de hita fo na de bangazinazy apetrako amin'ny sambranay tsy mety aminazy atsipiny an-tany teniteneneny lazainy fa devolo hony zao de tsy kivy am'izany satria tsy mandrakizay zany ady tiako zany fa mandalo zany de rehefa mivavaka za hoe de izy hoe mandeha anatokotany igny ana mandeha anantany fô tsy mendriky hivavaka amity trano ty anazainy fô atan'izany nefa zay olo mifankaty be teo aloha nefa amizay maro be zay mpiasa manisy koa ka misy jomao mifankahita ohatran'izao fa za foana tena tsy mety aminazy nefa misy kristiany re olo reo re mpiasa famorovory ohatran'izao misy milaza fa kristiany fa tiany regny satria regny magnino tsy mahitany mivavaka zany regny tsy mahitany mandongoa tsy mivavaka zany regny tiany fa zaho tsy tiany satria zaho matetiky mandohalitra mivavaka amin'Andriamanitra de tsy mety aminazy satria izy finoa hafa tsy mitovy aminahany zay tsy mamety azy aminazy de tezitry fô izy mino fa maromaro atsika mandalo atahaka zany ary mampahery atsika fa ny ten'Andriamanitra mampahery atsika eto amin'ny Isaia amin'ny toko 5:15 ihany fa eo amin'ny andininy 5:20 nge vakintsika amin'anaran'i Jesosy ka izay miarahaba ny tena ty ambonin'ny tany dia hanao izany amin'ny anaran'Andriamanitra ny amen ary izay mianiana aty ambonin'ny tany dia hianiana amin'ny Andriamanitra ny amen satria ifahadino ny fahoriana taloha sady voafina izany ka tsy hitany masoko fa indro za mahary ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na ho amby ao an-tsaina akory aza fa mifaly eo kosa sy miravoravoa mandrakizay satria mahary zany aho fa indro mahary any Jerosalema ho fifaliana aho ary ny olony ho firavoravona. Aleluia. Riavana dia mbahirantsika hoe misy amitsika mandalo atahaka an'izany koa na deo misy ry aman-drenitsika ohatran'izao na fianakavianantsika le ankeka atsika igny atsangany devoly handeha agnino handeha mba hahatonga anao angozohozo amin'ny finoana zay anagnanao mba hahatonga anao harary fo mba hahatonga anao hiverin-dalina zany fo ny tanjon'ny devoly am'izany fa za tia mpaherantsika ny ten'Andriamanitra mampaherantsika fa tsy ho tsarovina izy ho avy andro hialantsika amin'ity tany ity de
fanatanteraka regny fahoriana regny ary tsy tsarovana regny ary tsy ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny taloha tsy tsarovana sady tsy handalo agnatin'ny sainina intsony zany fa efa mitoerana hafana ao amin'izany ary efa amin'ny toerana feno fifaliana sy fiadanana ary firavoravoana amin'izany toerana zay mba misy atsika amin'izany fotoana zany ka na ino fahoriana teto aza kivy ianao fa matokisan'Andriamanitra fa atsika no man'Andriamanitra ny zavatra mahafinaritra holovantsika tsy ino zany fa lanitra vaovao sy tany vaovao zay no man'ny Jesosy ho atsika man'ny Andriamanitra ho atsika ho an'izay mijoro Jerosalema vaovao zany ny no man'Andriamanitra. Andriamanitra iavina manomana zavatra tsara ho atsika fa atsika kosa mila mijoro amin'izany rehetrarehetra zany. Ary zavatra hitako amin'ilay namako zany hitako izy fa tsy sitrapoana andeha hanao an'izany aminahy fa hitako izy misy zavatra manosiky be izy satria olo tia zany izy tena hoe tia be izy teo aloha fa hitako izy amin'izao fotoana lasa malahelo kely izy lasa tezitry lalandava izy mahita zaho ny azoko atao moa mitondram-bavaka izy amin'izany fa za tsy dia miteny loatra aminazy ave za tsy dia manakaiky loatra aminazy izy rehefa manao an'izany zavatra zany fa za rehefa nahita ty ten'Andriamanitra ty dia zavatra tsapako amin'izany Jesosy tena momba amin'izany satria fantarako fa Jesosy momba amin'izany rehetrarehetra zany manana fifaliana foana ao anatiko sy fiadanana ahafahako miatrika an'izany rehetrarehetra zany dia mifalia koa anao amin'Andriamanitra aho fa aza kivy amin'ny zavatra mandalo amin'ny tany ty fa fandalovina dia mino aho fa mampaheranao zany ten'Andriamanitra zany ny amaranako azy tanteraka amin'ny salamo amin'ny salamo fito amby telopolo andininy fahasivy amby roapolo vakintsika amin'anarana Jesosy amin'anarana Jesosy ny marina handova ny tany ka honina ao aminy mandrakizay eny riavina dia eo azazany rehetrarehetra zany ataova ahatonga anahy ho marina foana eo anatren'Andriamanitra mandalo ny eto tadidia fa misy zavatra homanin'ny Andriamanitra ho atsika fiainana mahafinaritra lanitra vaovao sy tany vaovao Jerosalema homanin'ny Andriamanitra ho atsika dia mahereza zany riavako zany zakivy amin'izay rehetra zay mandalo amin'ny tany ty fanenjehina sy ny fanelikilihan'ny fianakaviana namana sy ny sisa fa tompo fombatsika ampaherantsika mandrakariva dia voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izany teny zany mino aho fa nampaherana koa zany dia misaotra antsika jiaby miaino alleluia amen. Alleluia misaotra azitsika misaotra anao raha nabavy tamin'ny toriteny izay nentinao teto dia niteniko hoe Andriamanitra manankiram-pahasoavana ane hamaly fitianao tamin'izay nasan'Andriamanitra izay vitanao ngeza be teto izany dia mahereza hatrany misy fotoantsika mahafoy namana na dia tia atsika ary lasa tsy tia atsika, misy fotoantsika mahafoy fianakavia, misy fotoantsika mahafoy olo-tiana noho ny inona zany noho ny amin'ny fivavahana ary za miteny anareo hoe raha ohatra ka noho ny amin'ny fivavahana ny hamoizanareo an'izany ny amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana dia mifalia fa lehibe mivalim-potoanareo any an-danitra. Misy olona tsy mahazaka an'izany misy olona tena tena le vadiko zany raha nadalady fa tevavaka fa le vadiko tena le rahavaviko tena le havako tena tsaroako foana isaka maino an'izany maino anabavy anankiray teto amintsika teto nandray anjara ohatran'ireny hitanao hoe mandray anjara ohatra hoe mipotrety ny sary
potreto ny tare anao anjara fiavavaka fanomboana izy tamin'izay dia efa mandeha manao mandray anjara eto moa ianao a dia mipotreto ny sarinao. Misy olona be dia be ireo ankizy amin'ny groupe izay sary niseho eto ny sary ary misaotra anareo izay. Inona ry avana tokony hamenatra antsika miseho sary eto? Fa andray ary resana baby nandray anjara teto izy nareo fa tena vita ilay fandraisana anjara afaka fanomboana dia mipotra teo sariny dia nitoroteny tao anatin'izay toroteny nahafinaritra be mihitsy. Tena tsara ny toroteny fa niloza ozy ianao ny abitso tsy namelan'ilay ranababy ilay nandray anjara teto amin'izay aho zany mianatsiny ozy izy ranatarazy fa mba esoro ozy izy ilay sariko iny azafady mba miangavy anao mba esory ka angao ary izy mety esorina fa anatina fandarana anankiray complet tsisy afaka atao atsony tena mba mianga tena tsy nahavelona zay mivady esoro tao izy ny sariko iny ka satria bediny fianakaviana izy inona ny ataonao mipotrapotra amin'ny secte olona tsy pastera akory inona ireo olona mivavaka manao live ireo maninona ny sarinao ny apotrapotra iny esory nandresy lahatra azy any moa zay ranabavy fijona asan'Andriamanitra ataontsika eto fa tsy miteny ratsy na manao zavatra tsy mendrika fa mivavaka tena mba esory izy azafady fa tena tenenina moa zany ny kista tao amin'ny groupe hoe asorina le fandanana la evidon ny kista natria ny antony le fandarana nahafinaritra be mihitsy dia tsy maintsy ny fafana satria izay le izy tsy avelan'ny fianakaviany a mipotra teto intsony ny sariny a bedy izy a dia ny esorina dia nampalahelo satria le toroteny tonga dia lasa voafafa niaraka tamin'izay palahelo zavatra tiako tenena anareo hoe Jesosy ny teny ho Jesosy hoe raha menatra ahy ianareo dia mba ho menatra anareo koa eo anatrehany ray. Jesosy mantsy mpisolo vavantsika dia Jesosy eo alohan'Andriamanitra tena miresaka momba antsika dia miteny ranabavy Berta hoe Andriamanitra tena teny eoko anao raha Andriamanitra Jehovah ray fa Berta tena mivavaka izy mahafinaritra iny fandrosoana ara-panahy ny ana-mahiny isoa hoe Jehovah hatramin'ny antsatonon-kalo nge ampahirezan'ny olona fa raha vohatra tsika menatra an' Jesosy akombony koa mivavany eo alohan'Andriamanitra izy. Ahoana momba an'io ohatry zany sanatria za menatra an' Jesosy tsy samy potreto aho fa miafina aho mipotreto tao mbany ato no miteny nanaovako solomaso mainty be dia satroka ba be dia masika iverina indray zao masika tsy hoe fa menatra koa Jesosy isolo vavana eo anatrehan'Andriamanitra. Tadidinareo izay fa tena marina fa raha menatra an'Andriamanitra menatra an' Jesosy tsika tena menatra antsika koa izy eo anoloany indray ary tsisy isolo vavantsika eo anatin'izay. Marina mihitsy ny teny ranabavy Nambinitsoa tsika ravana taloha manao ratsy tena ireharehantsika isehoantsika mihitsy. Manao tsara ve tsika ravana dia hiafina Jesosy nge ravana nijoroantsika aza menatra an' Jesosy zany ianao. Zay taloha tamin'izay mbola kely tamin'izay mbola tanora andeha hivavaka izany menatra mihitsy hitan'ny mpiara-misotro eo an-tanàna hoe andeha hivavaka dia hitanao misy an'ilay firana tamin'izany firana kely Britain kely zay firana FFPM kely zay dia afenina ny anaty paosy mihitsy. Dia tamin'izany zay mianao an-trano ianao mba ataony mama misy kravaty dia misitrika tsara ny lobaka. Vao miala eo an-trano aloha dia vahana ilay kravaty dia avoaka ny lobaka dia atao ohatry ny olona andeha mariazy andeha hanao adaladala nefa andeha hivavaka eny akaiky fiangonana vao asitrika ny lobaka dia fatorana ny kravaty dia avoaka amin'izay ny firana. Hoe ilanja baiboly zany ve hitan'ny olona niangana reo andeha hivavaka lazaintsika fa hamonjy mariazy tsika na andeha hamonjy fety dia afenina mihitsy ny baiboly iny. Fa tandremo aza manao an'izany nareo fa menatra anareo Jesosy eo anoloan'Andriamanitra menatra antsika eo dia sarotra ny fiainantsika fa zao mijoro foana
mahakasika kely fokiny zatra tenendrana mbavy razana monika to satria voakasika hatramin'ny nofony mihitsy nisy fifankatiavana be teo amin'zareo mampalingeravana zany olona mifankatia olona mpinamana be misy fifankatiavana tonga de lasa mifankatezitra mampalinge zany mandony fotsiny hoe mba mahazo akanjo kely mba mahazo tombotsoa kely tapaka daholo ny tombotsoa fa inona ny ataony izy mijoro fo ary nakasika any koa hoe misy olona ihany mivavaka eo tsy mampalinina n'le namany fa izy le mivavaka amin'le fivavahany io mihitsy any zany tsika tokony heritreritra ary mampahiranao rana bavy fa lalana ety sy tery ty lalovantsika ty ety sy tery ty lalovantsika ty tsy ny olona rehetra nytafiditra eo azosany teny fa raha misy olona mbola tsy mahafony ny avany ny namany ny rainy ny reniny ilay tapo aminy noho ny amin'ny Jesosy dia mbola tsy azo atao lazaina hoe mpianatra Jesosy izy ry havana mpianatra Jesosy raha napahavitsika razana monika azo lazaina fa mpianatra Jesosy raha napahave razana monika satria manino satria mafo izy ary io nge teneniko anareo fa io fizahantetoetra be avy amin'Andriamanitra io resika mandahotra hoe hay de tsy havana ntsony hoe de tezitra amiko le vaky tezitra amiko ihany de atakalotsika an'Andriamanitra de jereo tsara fa ianao vao milefitra amin'iny de zay tian'olo iny lasa ho arahanao fa za mitena hoe raha mijoroa angenareo hoe mijoroa hatramin'ny farany angenareo hoe fa teneko hoe fa Andriamanitra tsy mampisaraka zany fa avy eo ataon'Andriamanitra mifanantona ihany de ohatry zany ny olona manenjika anao zany amin'ny fivavahana de mijoroa ohatran'ny farany fa ho hitanao zany ny olona iny ihany aorinao ny teny aminao mba eto ambavaka na mba sy ny sisa marina nge zany teniko anao zany ka mahirezana zana monika fa hosoloan'Andriamanitra mbola averin'Andriamanitra ny finamananareo roa tady dio zay mbola ho kasihan'Andriamanitra ny olona iny zao aloha mbola fanaratsy no mikasika azy avinao aloha andeha am'izao fa tena teneniko anao raha zana monika ho avy ny fotoana ary mba angatahaka anao mba hiteny aminay am'izay fotoana zay ho avy ny fotoana io namanao io ary tsy ho ely zany tsy amin'ny herintaona zany anantona anao izy ny anantonao ianao nge toy zany nge mivavaka toy zany za mivavaka tezitra izy eto mivavaka izy araka ny teninao miarabahana azy ataovy mety tsy hitany fa tsy azonao anatin'izay hoe izy tezitra aminao kinao koa tezitra aminy aza manaiky voatarika anatin'izay fa ho hitanao tsy ho ely io namanao hoe hiantso anao anantona anao de teny aminay mifonaky tena mifonaky fa tsy nentina natao fa ho hitanao nge zany satria Andriamanitra Andriamanitra mpampiavany fa tsy Andriamanitra mpampisaraka fa anjarantsika aloha no mahafoy azonao re tsara le izy anjarantsika aloha no mahafoy hoe raha misy olona tsy mahafoy tsy azo azainao mpianatra de tsika mihitsy aloha mahafoy fa Andriamanitra rehetra hoe iny tsika zany nahafoy de azy teny miparitaka daholo tsy misy nizana izy tsika fa am'le tsika mahafoy iny de mijorotra ny ranabavazana monika de ho hitanao zany Andriamanitra ihany ny ampikambana avy eo zay ry havana firy zay olona nanenjika anay tamin'ny fivavahana zany fa avy eo iny olona iny operenany amin'ny hopitaly miantso anay avina reo aty fa ahoana mba hitao ataotsika mba hivavaka aloha hiditra anaty bloky so ihany tsika fa tsy nampianaran'i Jesosy tena zay zany nga zany ihany nga tsy zay le nataonareo an'le ohatry zao tsy anjarantsika zany fa tsy ho aintso avy zay na hoena na ho aingana fa ny Andriamanitsika mpampiavana io fa tsy mpampisaraka fa tsika mihitsy mila manana aloha hoe Jesosy ny ambony indrindra ao amin'ny fiainako alleloia niza hiala niza andeha za Jesosy hatrany Jesosy ihany alleloia mahirezitsika Mateo 4:20 andininy fahatelo ka hatramin'ny fafito aminaran'i Jesosy misaotra andrazana monika tsika de mahirezy ianao de mitombositra mitombo fahasoavana de mahirezy hatrany hatrany fa mahafinaritra be ny toriteny de misaotra andreo koa mampahiry azy fa fantatry fa makasika ny fony eny ary mampafana ny fony reny afaka sitrahana totsika ireny ny soramary de nanambarany Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny aviany indray matotoko fa efatra amby roapolo andininy fahatelo ary mipetraka teo tendrombohitra oliva izy de nanatona azy mangingina mpianaka ny hoe lasa ho aminay zay andro atoravany zany ary zay ho famantarana ny fiavinao sy fataperany zao tontolo zao hoy Jesosy namahalika anareo tamin'ny mitandrema fa andro isy mitaka anareo maro no avy aminaraka teny hoe zany Kristy ka maro no voafitany ary andre azy filazana ady ianareo ko mitandrema aza matahotra fa tsy mahitsy ho tonga zany nefa tsy mbola tonga ny farany fa izy firenena hitsangana amin'ny firenena
fanjakana hitsangana amely fanjakana misy mosary sorory-tany amin'ny tany samihafa fa zany rehetra zany fiandohan'ny fahoriana io moa zany dia efa nitomboka izy zao tany amin'izy anisan'le avandra be ohatra zao namaky parabrise teto andafy maly iza tany amin'ny tanànan'izy miheno eto ny tratran'iny avandra be iny ka reny avandra reny kely avana tsy reny ny avandra kely zavana ka zavatra kely fa teto andafy be dia be teto frantsa nisy département anakefatra na 5 teo tamin'iny omaly iny dia tamin'ny alina avandra be ohatra zany ny angedany mitotona teo amin'ny parabrise vaky ny fitaratra ny tomobile zavatra mitranga zao efa zavatra mitranga amin'ny fiomanany fiavian'i Jesosy ary mila mitandra antsika Jesosy dia mitandrema inona ny tandremana ny tandremana voalohany dia zao misy fitaka ho avy io fitaka io ny tandremantsika io nisy an'izany tamin'ny maly jereva tapeo fotsiny hoe alerte grêle hoe ohatra orage grêle tamin'ny omaly fa be dia be ny fahasimbana département anakefatra izy zay na 5 hitako teo ny aty amin'ny areo tsy tratran'izany alleloia zay toerana misy anareo raha teo koa tsy tratran'izany normal be tany nirikaraky raha tsy naharaka an'izany sany aminao tsisy an'izany satria misy anao any alleloia atany Suisse koa nanisy ary tsisy simba tany amin'ny Suzel tsika arovan'Andriamanitra amin'ny toerana izay misy atsika karange efa afaka avy ny rehefa ny avandro io fa amin'ny toerana misy anao rehetra tsy avy ny tranony raha bajanga rehetra tsy nirodana teo amboniny manda anankiray nirodana halleloia ny tandremantsika voalohany tena ngeza be zany dia ny fitaka amin'ny fiavian'i Jesosy satria isy famitahana ngeza be le famitahana dia zao famitahana tonga dia tena voafitaka mandrakizay zay voafitaka eo tsy famitahana ohatran'ireny le hoe manao maso be tsy mahita mena mahazo mosa mena mahazo dia famita tsy reny le fitaka fa fitaka tonga dia miankina amin'ny fahaverezanao no fahavelomanao Jesosy tsy niteny amin'izao ano avy na amin'izao izy ary tsy mahalala fa ny nasehan'i Jesosy ny tandremana dia zao na roviana izy no avy na roviana tandremo sao dia voafitaka ianareo tandremo sao dia voafitaka miambina satria maro no ho tonga amin'ny arany dia laza hoe zany Kristy hitantsika tokoa hoe misy an'le olona any Madagasikara tena hoe zahako ny Kristy fa za tena ko anao reny mbola maivany reny ozy izy le olona anankiray zay maheno olona miran'le hoe mba hard-rock zany le pira dia izy le hoe arda maivana satria ny arda mantsy tokony mavesatra mira mavesatra dia le olona zay sady mira arda izy nohatra hoe mira gasy dia izy le hoe arda maivana mampiasa hoe le arda maivana manao le bandeau be reny zany fa maivana ka ireny rehetrarehetra reny reny le any Madagasikara reny reny zany arda maivana reny mpaminany sandoka maivana izy akoa mba voafitaka reny amin'ny iny ve ravana ny Jesosy aloha varina amin'le olona ray fiangonana voafitaka izy iny misy olona tena tsy ampozinao voafitaka fa tsy mbola zany mily tsy reny le izy mbola tena maivana be koa tsy reny mamitaka fa le famitahana eto zavatra tena mamitaka tokoa ary Jesosy mitenantsika hoe mitandremo indra isika amin'ny Tesalonianina voalohany andiny 15 zao io fitaka io Tesalonianina voalohany toko 15 tena andiny voalohany hatramin'ny 1 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ho ny tena Andriamanitra fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony nisoratako aminareo satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy tompo mpangalatra ny andron'ny tompo halleloia ho avy tompo mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo raha misy raha hoe miadana sy mandro fahizay
dia anjo azy tampoka mifandrianana toy nyfarareny vehivavy raha miteraka katrafo mandositra. Voalohany indrindra dia i Paoly tsy afaka nanoratra hoe roviana no avy Jesosy, satria Jesosy koa tsy malala. Hoy tena Andriamanitra hoe tsy hisy alalany amin'izany andro zany na ny ora na ny fotoana na ny anjely any an-danitra na ny zanaka azy, tsy hisy alala hoe roviana no avy. Na Jesosy ary tsy mahafantatra roviana izy no avy. Dia mandainga atao zany rehefa miteny zany hoe amin'ny aniny no avy, amin'izao io no avy. Mandainga daholy. Na Nostradamus zany na ny calendrier Maya zany na ny philosophe iza zany mandainga hoe amin'ny anina no avy. Zay tamin'ny 2000 tena niandry an'izany Jesosy ho avy zany mihitsy. Amin'ny taona 2000 ho avy Jesosy. Tsy izany sotro toa-kariavana tamin'ny réveillon 2000, 99 ivadika 2000 izy avy na tsy avy an'izany. Tsy sany sotro toaka ho ahy teny koa. Niavaka ny réveillon tamin'ny taona 1970. Isan'andro rehefa réveillon manomboka amin'ny 7 iny dia fa jaune daholo mandeha mamonjy fety. Fa za tamin'iny tsy nisany sotro satria manino ho avy Jesosy. Fa tonga ny amin'ny telo maraina fampiarahaba daholo ka niveritretiko an'ilay ho avy Jesosy le amin'ny 12 alina tonga dia hita zavatra natahotra fomanga kely mihitsy tamin'ilay. Jereko falifaly daholo ny olona any amin'ny telo maraina vao nanomboka ny sotro. Satria ohatran'ny tsy tonga. Satria vao mipoaka ny amin'ny 12 dia hoy izy ilay misy gardien zay teo amin'ny tanàna eto amin'izany. Za efa miteny anareo tsy satria nalaza be tamin'izay. Sasatona zany za ohatra za tamin'ny ohatrany nataotao. Tsy efa miteny anareo tsisy aizana izy Jesosy ho tonga izany, tsisy manana zany na dia ny zanaka gardien mamilavo zay mibately tsisy manana zany na dia ny zanaka. Avy izy dekona taloha ny ala. Tsy tokoa vao hoy zay tena aiza le toaka zay avy nanomboka ny sotro tsy tonga. Ka tsisy afantatra io. Any ambanivohitra moa nefa nisy olona nidy amatrano hoe ho avy Jesosy amin'ny éclipse. Tahitinareo zany tamin'ny 2001 nisy éclipse atao Madagasikara dia ny olona tany ambanivohitra efa nidy amatrano hoe Jesosy ho avy iny. Fa tsisy mahafantatra zany. Tsisy mahafantatra zany. Paoly aza tsy nahafantatra. Fa ny zavatra azo antoka kosa dia zao. Ianareo mahalala marimarina hozy izy. Ho avy tombo mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Jesosy zany ho avy taka amin'ny mpangalatra. Ary mpangalatra zany rehefa tonga ny mpangalatra mamaky trano, mifoha maraina ianao vao hitanao hoe vaky ny trano. Satria nanino? Satria ianao natory. Satria ianao natory. Atoisako nge teny ravana dia zao hoy ten'Andriamanitra hoe ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny andro alina. Mpangalatra sady mpangalatra no andro alina fa tsy mpangalatra amin'ny andro atoandro satria amin'ny atoandro ianao mbola mifoha. Fa amin'ny alina moa iny ataony olona matory. Anino ve rehefa nareo rahalala tsy ao amin'ny maizina mba hatratranareo toy ny mpangalatra zany andro zany. Fa ianareo indrindra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. Tsy amin'ny alina na amin'ny maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany sika faoka hiampina ka ahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina ary izay mamy dia mamy amin'ny alina. Fa satria ny andro isika dia aoka ahony tena sy tafin'ny finoana sy fitiavana firovatratra ary fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba ahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Alleluia. Voalohany zany ny andron'ny tompo Tesaloniana voalohany 5 andininy voalohany hatramin'ny faha 20. Ny zavatra voalohany zany ny fiavian'i Jesosy tsisy malala. Fa zavatra fantatra fotsiny tampoka. Ary amin'ny matampoka azy dia miomana ianao amin'ny tampoka. Alleluia. Tsy matoritory. Andro alina fatoriana. Fa ny olona iandry Jesosy na ny alina raha tsy hatoriana. Zany hoe mifoha zany. Alleluia. Ahoana moa zany hoe tsy matory? Miambina. Ny olona matory fianao la ilaina ary asiana cure-dent ny maso, asiana scotch sy tamin'ny dessin animé iny. Ataony hevitra rehetraretra. Tsy mora angely tsy matory.
ny sotrona kafe ina avy ny fiarovana anareo tsy atory. Zaza misotro kafe, sasany manao mangatsika anaty ririna dia tsy mahita tory. Ny sasany tena hoe be dia be. Fa za miteny anao fa ataovy ny hevitra rehetra tsy atoriana. Mampatory zao fiainana zao. Mampatory. Ary rehefa hoe matory dia tena tsy mahatsiaro tena. Ary firy ny kristianina matory tsy mahatsiaro tena amin'izao fotoana izao. Arabaina manokana ny mpandresy ianao manana an' Jesosy, androany ianao vao hitanay teto dia tahin'ny tompo ianao tonga soa. Fa ny tena mampatahotra amin'ity fiavian'i Jesosy ity dia izao, tsy ilay fiavian'i Jesosy no mampatahotra, fa mahita antsika kristianina matory amin'ny andro alina izay tena hiavian'i Jesosy tahaka ny mpangalatra. Dia matory tsika. Matahotra. Hoy tena Andriamanitra ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy ny zanaky ny andro, tsy amin'ny alina, tsy amin'ny maizina. Aza mba matory toy ny sasany sika, fa hiambina ka ahoany tena. Ka ahoany tena. Aleluia. Dia ndao tsy atory. Zavatra rehetra mety mampatoritory ndao ialana. Za zao rehavana tena mandinika mihitsy fa be dia be mihitsy zao ny zavatra mampatoritory ara-panahy. Be loatra ny fakapanahy sy ny zavatra mampatoritory ara-panahy. Ary zavatra iny tsy tonga foana. Fa ireny zavatra iny ataky mahazo antsika kristianina mba hahafahantsika matory, mba hahatonga antsika atory. Ka raha vao matory tsika dia tonga ny mpangalatra. Ny mpangalatra rehefa mijery eo foana, izy tonga tampoka. Dia Jesosy dite veromanitra zany tsy hoe mampatory. Veromanitra ohatra vao hoe matory raha fahazahoko azy. Fa mihoatra amin'ny kafe. Fa tena hoe tena raha mbola azonao atao, asio cure-dent ny maso. Mahafinaritra ary dessin animé kely iny taloha. Te atory ilay saka kely, Tom dia asiany scotch mihitsy mitazona aty dia iny mitazona amin'ny masony tsy atory. Misy fotoana ilainy izany e. Amin'izao andro tena mila manao ohatr'izao mihitsy tsika. Te atory amin'ity fiainana ity, misy zava-mahavariana, fa andao tsy atory. Fa ho avy tampoka ny tompontsika. Faharoa manarakaraka an'izany ny zavatra ngezabe tokony hitandremana. Tampoka aloha ilay Jesosy ho avy. Tampoka. Famelohan'ilay tampoka, misy famitahana anao mba hatory. Ary ilay fitaka teo dia izao hoe hitandremana ianareo izy fa ho avy no avy amin'ny anarako dia hamitaka anareo hitondra famitahana. Jeremia angeva kitsika. Inona moa ilay fitaka eto? Rehefa kitsika Jeremia 17:20. Andiny 17:20. Fakiko amin'ny aran'i Jesosy ka hatramin'ny 17:20. Jeremia 17:20 fakiko. Andiny 17:20. Dia hoy Jehovah tamiko, ireo mpaminany ireo dia maminany lainga amin'ny anarako. Tsy naniraka azy na nandidy azy na niteny taminy. Fa fahitana mandainga sy faminaniana tsy marina ary tsinotsinona sy fitaky ny fondy no aminaniny aminareo. Io zany ilay fitaka. Ny mamitaka zany eto tsy tatarabe. Satria raha tatarabe tsy mamitaka tsofiny azy ary indraindra apotrany azy. Betabe zao manao publicité, misy voaingana tamin'ny Facebook zany hita olona manao publicité, mpamosavy ilay izy. Fa mpamosavy mihaja satria manao Facebook. Dia asiany an'itany hoe sarin'olona kely rehefa mpamosavy ny olona nanao fanainga-lavitra. Dia misy an'ilay sarin'olona kely iny ohatra dia fatorany amin'iny ny sarin'ilay olona na ny fatobolon'ilay olona na rambon'akanjon'olona dia iny ilay atao fanainga-lavitra. Fanainga-lavitra tena misy. Atao manao taxi amin'ny alina ozy nareo. Tamin'izany nahita an'izany hoe tena mahery ny fanafody gasy. Mahay zavatra ny vehivavy malagasy tsy ao amin'i Jesosy. Manao taxi amin'ny alina. Amin'izany mbola nianatra teny Ankatso. Dia rehefa amin'ny alina manao taxi za rery mandeha amin'ny tomobiliko dia asiako lanterne iny dia lasa manao taxi amin'ny alina mitady vola e. Zay tamin'ny fahatanjana eny mitady vola. Tsy mipetrapetraka fotsiny miandry iPhone amin'ny eny.
rehefa te aminay foana ianao dia nao no miasa raka izy fa tsy neny no fa mandeha taxi anara dia misy olona ramana manahaka nanahako taxi eo pasapito teo tamin'izany dia vazaha ka zay taloha tamina taxi mitondra vazaha zany mafina vao vazaha manakana dia efa hay vita ny alina tontolo fa za ve hoentina mandehandeha amin'ny taxi zany amin'ny alina dia aisy vola be na hoentina ny ivato fa vazaha manakana misy olona manakana dia hitondra vazaha manao pyjama dia vazaha tsy tonga sena mihitsy ohatr'ireo motory izy ho aiza ho any amin'ilay vehivavy atsony ilay vehivavy avy any an-trano hoe tongava aty amin'ny alalan'ny sary olona kely iny dia iny to dia mitsangana mofo indrindra dia angalao taxi andeha dia netiko hitako hatramin'ny trano anaterana azy ilay vehivavy efa miandro fotsiny ambaravarana amin'ny telo maraina miandry an'ilay vazaha tratra mifanaingalavitra fanafody gasy ka misy olona io zao manao publicité nareo zay manana olana ara-pitiavana sy ny sisa zany reny zany tsy reny intsony ny fitaka fa reny efa fanompontsampy raha mandeha amin'ireny ianao dia very dia fantatrao fa makany an-dadarabe sy milalao fanafody gasy sy ny mamosavy dia mahavery ka le fitaka eto tsy mpamosavy tsy ny mamitaka fa hoy ny tena Andriamanitra dia Jehova tamiko ireo mpaminany zany le izy fa saingy mpaminany maninona mpaminany lainka amin'ny anarako hoe zao mitenen'i Jehova nefa ozy Jehova tsy naniraka azy na ny teny tamindry fa fahitana mandainga sy faminaniana tsy marina ary tsinotsinona sy fitaky ny fonina aminany aminareo io le fitaky io le fitaky ny amin'ny tena Jesosy zany tandrema ianareo fa betsaka no avy amin'ny anarako dia mpaminany reo olona milaza mpamaminany milaza mpamin'Andriamanitra nefa ozy Andriamanitra tsy avy amiko eo ny tena olana amin'io io zavatra io mantsy mbola mialohan'ny fiavian'i Jesosy io zany no mialohan'ilay fahatongavan'ilay tahaka ny fiavin'ny mpangalatra zany tsy tonga amin'ny mpangalatra no vao misy amitaka fa fitahana aloha ny olona apatoriana dia ho tenenina eo mahatory fa tsisy an'izany avy Jesosy mahatory tsisy an'izany milamina fotsiny mpaminany any tenareo fa Jehova ny tenako fa mbola tsy ho avy izy ohatra dia matory ny olona variana ny olona zao ny lazain'i Jehova ozy ny tena Andriamanitra Jeremia 9:7-8 zao ny lazain'i Jehova amin'ireo mpaminany zay maminany amin'ny anarako ireo nefa tsy nirahako tsinona ka milaza fa tsisy zavatra somosary eto amin'ity tany ity misy mpanompon'Andriamanitra zao ny zavatra tenenina na izy miteny amin'ny olona mbola raha efa ataony fandaniana mbola tsy fiavian'i Jesosy zao mbola afaka 50 taona any vao mety tokony ho avy zany reny mahatonga inona mahatonga ny olona ilamina hoe mbola tsy ho avy izy fa sandalo mbola roviana vao antitra fa ndalo anarotra ny fatanorano milaza fa tsisy sabatra somosary eto amin'ity tany ity alohan'Andriamanitra mahita mpanompon'Andriamanitra mampitahotra ny olona foana ho avy Jesosy ho avy Jesosy toy izay mahita mpanompon'Andriamanitra miteny hoe milaminina nareo fa fandimetsainy zany mbola tsy ho avy zany Jesosy mbola tsy ho avy zany Jesosy mbola tsy ho avy zany Jesosy ny fitenenana io mbola tsy ho avy Jesosy dia ohatra nahako tamin'ilay réveillon tamin'ny 99 teo ny andro ihany aho aiza no avy Jesosy zany aloha tsy misorotoka fa tsy fitonga izy tamin'ny 12 alina ny andro ihany aloha sy dia misy raha ny lanitra misokatra ny lanitra dia miakatra raha doarifetra ohatra ny tsisy Brighton ny tokanay tamin'izany Brighton aloha tsy na Brighton amin'izay nafanaina ny tsaky rehefa mandry satria tsy ho avy Jesosy fa raha hoe ho avy Jesosy raha zao tsika ny tena ho avy rehefa avy Jesosy isika rehetra ifandefa mesazy hoe mamelahana fa diso tamin'ilay tsy natao ianao ka tesitra mifona tamin'ilay tsy nety nataoko fa ohatra Jesosy raha hoe ho avy zany Jesosy ka fitaka be zany mpaminany ihany no mambitaka eto fa tsy hoe izy akory dia maminany izy hoe tsisy an'izany mbola tsy ho avy zany ny sabatra somosary indrindra milaza fa tsisy sabatra somosary eto amin'ity tany ity hoy tena Andriamanitra ny sabatra somosary indrindra ny andringanareo mpaminany reo mpaminany reo zany ireo mpamitaka ireo no laviny sabatra sy ny mosary voalohany 5:40 vakianareo ity zavatra ity ampitandrinareo tenantsika ny tena Andriamanitra ary ny firenena zay aminan'iny reo koa
dia iely fahateny an-dalambe any Jerosalema noho ny mosary sy ny savatra ka tsisy mpandevony ireny na ny tenany na ny vady na ny zanalahy na ny zanavavy fa hitiko aminy ny faratsindry. Dia mandinika an'izany dia mahita amin'ny Madagasikara mamitsika. Ny olana le mpaminany aloha efa mahazo ny anjarany, fa le olona mandray an'le fitaka koa dia mahita loza. Zany ngeravana amin'ny mahatonga antsika izao toetra ny fanahy. Tsika zany isika Afrikanina reto, satria tsika malagasy dia sokajiana anaty Afrikanina, isika Afrikanina reto tena mandeha amin'ny fo. Dia niretsika tena tsy mandinika. Nefa tena ny vana dia tena miteny hoe izao toetra ny fanahy ry havana malala. Fa tsika Madagasikara, tsika malagasy, tsika Afrikanina dia mahare fo loatra, dia entin'ny fo loatra, dia mafana fo loatra ka tsy mandinika intsony. Tadidio fa raha fitaka, raha mpaminany tsy milaza izay tenen'Andriamanitra kory ny ataonao amainina sy alleluia sy oui papa avance papa prophète mon papa rehetrarehetra ireny, dia tadidio fa ny firenena izay aminan'iny koa, zany hoe izay nandray dia mba mandinika tsika hoe Madagasikara. Isao fotsiny nisana profeta ao Madagasikara hoe za profeta, za mpaminany, za profeta ao Madagasikara isao. Dia jereo eto Frantsa misy mitena zany hoe i profeta ihany tsy misy. Dia fiainanay zany mahafinaritra nefa. Eto andafy hoe misy an'izany faty olona mikararahana isan'andro zany, misy an'izany zazavariry angalarina maso zany, misy an'izany accident mahatsiravina to dia faty olona firy, dia misy an'izany tena hoe karazana fahotana, fifamonoana, fisolokiana tsy fantatro intsony. Raha nisan'ny profeta ao Madagasikara rehefa, raha nisan'ny profeta sy ny faminaniana ao Madagasikara, Afrikanina firy, propran'Andriamanitra firy ny tonga tany Madagasikara, niraisina tamin'ny fomba ofisialy, dia tena tsy nisy vokany mihitsy ve reny. Fa maninona ty amintsika ty andavy ty tsisy an'izany, satria maninona sao dia mba fitaka ireny. Raha mitena antsika izao toetra ny fanahy, aza variana ny hoe mangotragotraka be na hoe fa izao toetra ny fanahy, izao toetra ny fanahy. Zany tsy mitena hoe izay avy any Afrika dia tsisy izy, na hoe izay mpanompon'Andriamanitra, izay profeta, izay mpanompon'Andriamanitra dia tsy izy. Tsy mitena an'izany antsika koa ary mety mba lazain'ny olona fa tsy izy, fa tsotra fotsiny zavatra tenako anareo, izao toetra ny fanahy, izay fotsiny. Izao toetra ny fanahy. Ny mpanompon'Andriamanitra zany mampiorina ny olona eto amin'ity tany ity. Tsy mitory ny olona ny amin'ny fiainana mandrakizay sy ny amin'ny tokony ilana amin'ny fahotana sy ny sisa, dia tadidio fa reny ny asain'i Jesosy hitandremantsika mba tsy ho voafitaka izy. Mba tsy ho voafitaka izy. Ny firenena izay aminan'indreo koa izy dia hely fahateny an-tany an-dalambe any Jerosalema noho ny mosary sy ny sabatra. Tsisy mba maty tratrantitra mihitsy fa noho ny mosary sy ny sabatra, maty any rano. Isan'andro zao tsy maintsy mahita eto amin'ny Facebook eto avy any Madagasikara, olona matimaty any rano, tototototry ny tany, accident, tratrany accident mahatsiravina, tena mahavariana. Na mitena tsisy mpandevony ireny, angaviana azy mahafantatra an'ity olona ity fa tsy hitany havany fa mila mitandrina tsika. Mila mitandrina tsika. Aiza be dia soa fividianana resaka mahita publicité zay zao amin'ny Facebook ao. Ohatrany hoe hifidy filoham-pirenena mihitsy ny manao le propagande ireny, hifidy paster dia misy mifanaraha, io ve dia mafidiana eny io ihany ne. Tena variana ianao. Tsika tsy manakiana foana fa ny zava-misy mihitsy njerintsika reny mihitsy ny Jesosy androany mampitandrina antsika. Tandremo. Fa tsy reny mpaminany zavatra diso izay tsy avy amin'Andriamanitra ireny ihany, fa ny olona mandray an'ireny ihany koa. Dia tandremo fa tena tsy ho afa-belona hatrehan'Andriamanitra. Fa ny olona ho afa-bela dia ilay voalazany amin'ny Isaia. Ny fiainantsika dia tokony izao. Izay mahatonga ana amin'ny tena anareo hoe
amin'ny zavata ho avy zao misy aminareo tena hoe olona tena anatina fahasahiranana tsy mety tafavoaka sy ny sisy ireo dia mba te faniriko ny hitsodrano amin'ny fiainanareo. Aleloia. Hitsodrano ny fiainantsika rehetrarehetra mba hahatonga antsika hoe tsy olona fadiranova antsika hiandry an' Jesosy zany. Ny tenin'Andriamanitra kena Isaia 5:20 vakina teo fa 7:20 anao trano ny olona ka hitoetrao ary anao tany-boloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Tsy anao trano hitoeran'olon-kafa izy namboly zavatra ho an'olon-kafa fa ho tahaka ny andron'ny hazo no andron'ny olona ary voafidy koa manara-po amin'ny asan'ny tanany voafidy. Tsy sasatra foana izy na hitera zaza ho tratry ny loza tampoka fa nitaranak'izay nitahiny Jehovah ireo ary niterany ho ao aminy. Ary raha mbola tsy miantso azy izy dia hamaly ary raha mbola teny izy dia hiaino. Eo ampianasantsika an' Jesosy zany dia tsy ny fitaka ny hahazo antsika fa ny fitahian'Andriamanitra ohatriny. Aleloia. Tao nompon'Andriamanitra ndao sika tena hoe hiambina dia topoy amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Tany mafy izay nanananao fa tsy hisaka ny zati-boninahitra. Atao zava-dehibe aminao no mivavaka aloha ny andeha ho any an-danja ny manompon'Andriamanitra mialohan'ny angatahanao ny fahasoavana sy ny zavatra rehetra izay tiana mba tonga eo amin'ny fiainanao. Ny tokony antsika rehetra lavalava ny fotoana taperiko avy hatrany eo ny fotoana rehefa adiny-loza antsika niaraka teto fa ny hafatra aminao dia izao hoe miambena isika miambena fa ho avy Jesosy ary raha ho avy Jesosy tsisy ho avabely isika rehetra raha variana eto. Atao tsika mba hanao fetsifetsy miada-pinaritra tahin'ny tompo fa tsy matory fotsiny. Ho tahin'Andriamanitra ny rehetrarehetra ary tsofoka rano izay rehetra mandalo olona mandalo ady anaty tsy fisiny. Tsofoka rano ho sokafan'Andriamanitra ny lanitra ampidiana fiteny manana mbiampo amintsika rehetra. Fa izao nitakalo izay andaontsika tsy atory, andaontsika tsy ho variana, andaontsika hiambina, andaontsika hifo fa ho avy Jesosy. Tahiny tompo daholo. Indro ho afainga ianao ary eto amiko ny famaliko mba maliky ny olona rehetra araky ny asany. Izao no ady fasy omeka ny fiandohana sy fiafarana. Ary amin'izany amin'izany dia ho avy isireny amin'ny raha an-tanjona Jesosy. Ary nofo rehetra hita azy eny fahatrano izay nandevina azy azy. Ny tany sy lanitra ho levona hoy Jesosy fa ny teniko tsy mba ho levona fa tsy maintsy ho tanteraka ary tsy maintsy ho avy.
raha tsy indrindra ivavaka avatrantsika satria tapaka tanteraka ny connexion isorantsika mbola misy anty anankiray ty afahantsika mivavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo misaotra anao zany amin'ny fitiavanao satria tena tsara ianao ary voareneny hafatra Jesosy voareneny reny hafatra Jesosy tamin'ity androany ity Jesosy no fahasoavanao rery andry no nahatoy izao anay misaotra tamin'ny teny misaotra tamin'ny hafatra fa dia voareneny tokoa ny amin'ny tsy tokony hahavariana anay Jesosy amin'ity androany ity manomboka eto indray zay dia tsy atorina dia alina zany andro fa alina tokoa zao ary alina efa fiavianao zao Jesosy manalo mangataka aminao zay azavelanao matory izay fa velomy hatrany hatrany hifohatra ny hatrany satria manana anao andrandrainao avy zay Jesosy dia isaoranay zany satria ianao mampitandrina anay eto foana ianao momba anay eto foana mangataka Jesosy amin'ity androany ity hoe niza tonga ny any teto izy androany dia mba ho tahinao amin'ny sandronao mahery zany olona izany tehirizinao ary ho ambininao Jesosy tehirizo zay Jesosy ataovy mahay mivonona trano zay Jesosy azavelanao rery zay Jesosy amin'izao adinay amin'izao lalana nalovanay zao Jesosy malala azavelanao tena hoe olavo izay azavelanao ianjery zay Jesosy anatin'izao azakazaka izao fa ataovy tafajoro zay hatramin'ny farany Jesosy tena milanao zay Jesosy miandrandranao reto mpanomponao miandrandranao zay tsirairay avy reto Jesosy ataovy mahay miandrandrana zany fiavinao zany mba tsisy ho voafitaka Jesosy fa samy afita ijoro tsisy ho variana tsisy ho latsaka an-dalana fa samy hitsenanao ao eny amin'ny raha ho any lanitra eny raha ho avy ianao tampoka ny avianao taka ny mpangalatra dia ataovy mahay miambina izay ampianaro izay hiambina izay hiambina tsy ho lavony zao zava-mampatory rehetrarehetra sy mahavariana eto amin'ity zao tontolo izao ity Jesosy ndao zay tavely eto Jesosy arovy amin'ny fitaka bevava ireto olona reto arovy amin'ny fitaka izay ny fitaka zay ataon'le raty Jesosy atao voaro amin'izany zay satria teo any an-danitra izay misaotra Jesosy atoka fa ianao hitahiriny tsirairay avy ary zany teny zany dia azavelanao levona sy potika fa ataovy mamoa avy zato eny anatin'ny fony e tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao rery any misaotra Jesosy malalo zay tsy voalazaka anao malala ny mahasoa dia tanterahanao eo amin'ny fiainany tsirairay avy ane zay rehetra mety mahasoa Jesosy malalo halleloia amen ivavaka ho an'ny firenena avy atantsika amin'izao fotoana izao ampanosika ny nababitsika Fabiola zanakadapa ivavaka ho an'ny firenena tahitompona nabavy Fabiola halleloia tahitompo pastera mianakavy tahin Jesosy tsika tsirairay avy dia faly miara-batsika tsirairay avy manao ny fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra zay tatranjo amin'ny fivavaka fiambenana ity dia mbola iara hivavaka retsika marana ny fotoana sy hivavaka ho an'ny firenentsika ry Andriamanitra reny izay tsara indrindra
mbola velom-pisaorana ho anao zay satria mbola nomenao zany teny izany Jesosy misaotra anao no nanomezanao zany teny zany tamboavan'ny mpanomponao satria teninao zany dia nampahery anay nampianatra anay koa Jesosy ary nahavelo-panantenana ho anay Jesosy malalo tena efa nikaiky tokoa ny fotoana sy ny ora zay avianao eny amin'ny raha olanitra Jesosy aoka zay rehetra Jesosy malalo tena hoe tsy ho variana ary tsy ho rendremana toritory fa valy zay Jesosy malalo sokoako ny masom-pananay Jesosy mba ahafahanay hiandry ianao ampifaliana ampahendrena Jesosy malalo betsaka ny mpaminany santoka ny mpampianatra santoka zay mamitaka anay Jesosy amin'ny sintona ny fanahinay mba ampiverin-dalina ho anay ankehitriny zay Jesosy malalo dia mangataka aminao zay Jehovandriamanitra tena hoe hipikitra mafy zay Jesosy hiandry ny falianao eny amin'ny raha olanitra Jesosy betsaka ireo na ny namanay zany Jesosy na ny fianakavianay Jesosy malalo mitady ampiverin-dalina ho anay Jesosy betsaka izy ireo dia mitady ady aminay mitady maly Jesosy nizanizany tsy tia Jesosy nizaniza ankahala ijoro foana izay Jesosy malalo ijoro hatramin'ny farany amin'ny fanomponanao satria ireo namanay ireo dia rehefa misy olana zay dia tsy mahavaha olana anay izy ireo Jesosy fa ianao herihery ihany Jesosy malalo no afaka mamany olana eo amin'ny fiainanay kazany indrindra Jesosy malalo no tena hoe ijoronay hatramin'ny farany ninona zavatra midona eo amin'ny fiainanay Jesosy ninona zavatra zay ataony antikristy zay mitady handavoanay dia zay matoko Jesosy ijoro hatramin'ny farany zay ka dia mangataka ny herin'ny fanahinao masina Jesosy malalo no hanokatra ny maso-pananay sy ny sofo-pananay mba ahafahanay tena hoe hiaino teny fahamarinana avy aminao Jesosy malalo mba tsy hitototika ety sy eroa fa ijoro hatramin'ny farany zay Jehovandriamanitra arovo ny fanahiny rehetrarehetra zay niatra toromaso tamin'ity androany io zao Jesosy ianao any Jehovandriamanitra no tahiry ny fanahin'izy ireo Jesosy tena hoe hiandry ianao ampahendrena Jesosy malalo mba tsy ho rendremana ary tsy hatoritory fa izao dia fotoana zay tsy hitoriana zao fotoana an'io zao Jesosy malalo fa tena hoe fotoana zay foazana satria efa nikaiky tokoa ny fotoana zay avianao eny amin'ny raha olanitra raha mijery ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tena hoe manefa efa nikaiky tokoa ny fotoana zay avianao Jesosy malalo ka dia misaotra anao zay Jehovandriamanitra tamin'izany teny izany mankasitraka Jesosy fantatray tsara fa tia anay anao Jesosy malalo mampiomana anay ary mampifoha ny ara-pananay isanandro anao ary ankehitriny koa Jesosy malalo hitondra mba afaka ny firenenay zay Jesosy malalo amin'izao fotoana izao tsy mba miafina aminao zany firenenay zany Jesosy malalo anatin'ny fitanitrana anatin'ny fahotana Jesosy ka dia isanandro zay dia tsy mitsahatra mitondra mba afaka zany firenenay zany Jesosy malalo apetraka epelam-pelatananao tompo malalo zany firenenay zany Jesosy taio ny firenenay Jesosy malalo ambino ary arovo ambanin'ny elatrao Jesosy malalo betsaka ny olona amin'izao fotoana izao Jesosy any amin'ny Madagasikara anay dia manompo anao Jesosy nefa dia sasany dia mihaino teny fitaka satria mitady vola aman-karena Jesosy betsaka koa ny pastera na mpampianatra mitory filazantsara zay tsy izy mamatiky ny teninao Jesosy mba hampiroborobo ny olona hiditra amin'ny ara-panahy zay tsy izy Jesosy ianao ane Jehovandriamanitra no hamoha ny ara-panahiny izy ireo tena hoe hitarika izy ireo amin'ny fahamarinana Jesosy satria betsaka ny mpampianatra santoka ny Madagasikara Jesosy le mamitaka ny vahoaka betsaka Jesosy ianao ane Jehovandriamanitra no itasy hiaro izy ireo Jesosy ary anoro lalana ho an'izy ireo Jesosy satria efa nikaiky tokoa ny fotoana zay avianao eny amin'ny raha olanitra Jesosy malalo Jesosy betsaka koa ny mahantra indrindra fa ny kamboty Jesosy tsinjovo manokana koa Jesosy malalo zany kamboty zany satria tsy manan-kialofana izy ireo Jesosy ianao ane Jehovandriamanitra no ampialika izy ireo any ambany volony elatrao Jesosy ary tahiko koa Jesosy mety misy any amin'ny hôpitaly Jesosy amin'izao fotoana izao zay manana retina Jesosy ianao ane Jehovandriamanitra no anafihery sy tanjaka fahasalamana ho an'izy dia marary Jesosy sy trano satria dia ankapoka sy ireny telopolo taminao dia tondra fanasitranana Jesosy malalo ary nisy zavatra nataonay
ia dia lasa ihany koa moa connexion zay any amin'ny ranabavitsika efa vita ihany koa efa nivavaka efa maraparanizy teo dia isaorantsika azy ny nafahananao vavaka teto vavaka ho an'ny firenena zay zava-dehibe tokoa ny fanaovana vavaka ho an'ny firenena ka dia misaotra ny ranabavy fabirantsika tao anatin'izay andriamanitra manaka-pahasoavana mahaly fitianao dia maherezatra ny hatrany mitolona kely amin'ny resaka connexion tsika fa tsy zay rery ny ratsy connexion fotrany any aminareo ihany koa fa dia zay aloha zava-nisy isaorantsika n'andriamanitra navitany fandaharana androany ho an'ny jesosy ny voninahitra raha milosika ny amin'irao lanitra jesosy dia rapitsika eo netindray tahiny tompontsika rehetra mety mbola tsisy vavaka maraina mampino rapito satria rehefa vakansa moa mpiany dia somary tery ny fotoanany amin'ireo ankizy ato an-trano dia hitanareo fa amin'ny alina ny ankizy efa izy roalahy efa tenao hoe tsy mahazo marengelina amin'ny papa fa manao vavaka dia maraina koa raha mbola terina koa le zaza hoe mangina aza mihetsikezy aza manao zao dia ao anatiny daholo zany rehetrarehetra zany fa hiezaka any mampino andamina programany dia amin'ny fotoana afahany manao vavaka maraina dia hitondratsika vavaka maraina hitondra izy akiradio point radio 1 2 3 4 5.com no afatsika mieno ny onjam-peo akiradio dia vitanao teo ny fandefasana an'izany amin'ny raha Jonathan ny nampianatratsika azy teo zay mila an'izay fampianaran'izay fitadiavana ny radio zay dia mandefa MP aminay dia alefa an'ilay transférenay aminao ilay vidéona rehefa ny Jonathan teo fa mety tahiny tompo mahereza daholo raha fizindray tsika miona tahiny tompo daholo orika masina ho antsika rehetrarehetra tahiny tompo daholo alleluia amen